Tafarakandray isika mianakavy ato anatin'ny miara-manonja MBS Radio Madame ity fotoana ity andro vaovao no men'ilay antsika alarobia 7 janoary 2020 sy 2020 izany ary dia ao anatin'izany no iarabanantsika mianakavinay ianao eto an-toerana na ianao any ivelany izany dia anterina ny araba mba mipirarin-tsoa toy ny mazatra iaraketsika ato anatin'ny ora roa mahery ary eo anatin'izany no fahanao manaraka famakafakana maro isan-karazany ka tsy ho tompotramiony ianao amin'ny toejavatra miseho eto amin'ny firenena misy moa efa hoe hita maso sy iainana sanandro tahaka izany ohatra ty rano be eto Antananarivo ity eo anko nefa any amin'ny faritra hafa izay tsy azo adonona mihitsy fa eto Madagasikara ihany dia maina be ny tany zany tsy misy orana indrindra any amin'iny faritra atsimon'ny Madagasikara iny raha miaina ao anaty rano be isika eto an-drenivohitra ny any amin'ny faritra hafa dia ao anatin'ny hoe maina izany ka ao anatin'ny fandarana dia resahantsika ny atao hoe izay zavatra azo resahana ny tsy fatatsika ny ao ambadiky ny hitatsika ety ivelany eto namana faniry razafy manatany faniry razafy ihany koa no fahalalan'ny besony maro azy ary mbola isy ny mpisehatra hafa izay akatsehatra eto amin'ny fandarana fa ny faniriana dia ny hoe engana isika aharitra hatramin'ny farany ka izay rehetra resahana eto dia mba ho anjara brikinay aloha ato anatin'ny fandarana amin'ny resaka hoe fitiavan-tanindrazana sy fanehoana ny fikatsahana ny tsaratsara kokoa eto amin'ity Madagasikara ity ianareo ihany koa dia mafaka mandray izay horaisina apetratsika foana ny fahendrena malagasy manao hoe ny mamy atelomy ny mangidy aloavy faniry rasafy manatany eny ary dia misaotra ilainaritsika rina fa mbola totso matsara indray amin'ity alarobia fa 7 volana janoary 2020 sy 2020 ity miarabanao miaraban'ny teknisiana miaraban'ny mpijery sy ny mpiano marobe izay manaraka atsika na mivantana io zany na amin'ny famerenana amin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra MBS sy ny radio Mada eo ihany koa rina ny mpanaraka amin'ny page Facebook tsika zany omaly dia nisy fatapatapahana amin'ny connexion zany rehetrarehetra zany fa dia efa iarahantsika malala moa zany ny qualité ny connexion eto Madagasikara ny réseau zany fa dia miaina ny zava-misy aloha zany tsika zany zava-misy dia tsy afa-manoatra mihoatra izay lafin-javatra izany tsika rehetra amin'izao fotoana izao dia eo ihany koa ny mpanaraka amin'ny YouTube ny mpaneho hevitra marobe isaorana isika menakavy betsaka ny vaovao izay ho resahantsika rina satria dia ity resaka oran'andro ity zany dia maromaro ny zavatra tokony resahantsika izay mahadibotra ny tanàna Antananarivo mampiakatra ireo anatin'ny loza manambana zany ny rano sy ireo renirano rehetra na Sisaony io na Imamba na Ikopa dia resaka kely amin'izany tsika rehefa avy eo rina eo ihany koa ny tontolo ny fiainana firenena amin'ny ankapobeny dia anisan'izany ohatra zany mbola tsy afa-miala amina resaka jirama ihany isika sy ireo izay rehetra manodididina izany fa raha toka mbola tratratsika amin'ny fotoana rina dia resaka kely ny olan'ny Chrome isika na ny Chromita malagasy io dia orinasa izay fatatsika tsara amin'ny Breville any izay mitrandraka ny Chrome ary dia hiresaka izany tsika satria dia 30 volana teo eo angambizay no tsy nandray karama ireo mpiasa eo anivon'ity orinasa ity mitovitovy ihany koa nalatsa-datsaka izay ny sasima any Brickaville zany hiezaka hiresaka ireo adevitra roa ireo isika ao anatin'ny fanadadiana sy ny fizaraham-baovao sy faneho-kevitra rina arabe mananjara amin'ity androany ity ny solomavamboaka iaraka amintsika izay efa nanomana ny loha hevitra izay hoentiny amintsika dia ny député Fetra Ralamzafimbololona voafidy tetsy amin'ny boribory tamin'ny fahadimy no filohan'ny vondrona parlementaire tiako Madagasikara ihany koa fa koatra izay rina dia miaraba zany tsika ny Comoriana zany satria ny baolina omaly dia lavo ny Comoriana ny andrarezina ary eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra tsisy kisendrasendra zany fa tsy maintsy miady mafy marina fa misy ny 5 na 10 isan-jato ny hoe zanaharim-baolina fa rehefa tena miady mafy dia mahita vokatra foana zany dia lavo ny Comore tamin'ny isa 3 no 2 ny Black Star ny Ghana
zay anisany efa tompondaka ihany koa tao anatin'izany resaka kanina izany dia savla ihany moa zany ny Ghana ary tsy nampozin'izy ireo ary tantara ngezabe ho an'ny Comoriana zany ny ady teo amin'ny Gabon sy Maroc de ho hitantsika eo ihany koa satria misy adihevitry ny filaharana manko zany rina ahafahana manasokajy hoe ho tonga amin'ny ampahavalon-dalana ve Comoro de raha tonga amin'ny ampahavalon-dalana Comoro dia azo inona zany amin'izay fotoana izay fa efa mba tsara kosa ilay dingana vitan'ny Comoro hoe miarika le CAN 2022 na eo ara le defetiny tamin'ny match nataony zany dia afaka izy zany niasika an'le lalao zay niatrehana tamin'ny Ghana ary nandresy any Ghana izy zany de raha ohatra moa ka mety ny tantana samy hafa zany dia raha tafiakatra amin'ny huitième de finale izy efa mapapalmaresy amin'ny Comoro zany rehetrarehetra izany de azontsika satria io moa zany faniritsika rinany amin'ny hoe mba azo sariny CAN 2022 any Cameroun tsika nambaran'le tompona ndraiky mpanjakana fa hoe lafo be hono ny vidin'ny sary de tsy mahazo sary zany tsika nefa tamin'ny bariananao rina dia nahazo sary ara-dalantsika ary de tena hoe ezaka mihitsy ary tena manao zay hoafa ny fitondram-panjakana fa ity moa zany tsisy bariananao rina de tsisy oeraoerana kely de eo ihany koa le fahamenarana amin'ny Comoro de asa aloha zany raha ohatra hoe tafiakatra huitième de finale le Comoro ka mbola azo sary ve tsika raha ohatra hoe tafiakatra huitième de finale le Comoro raha ohatra zay hoe somary ambanimbany kokoa le coup satria miditra ty amina fa zany de raha ohatra ndray zany ka tafakatra ty amin'ny quart de finale Comoro de asa indray mbola misy any andraso indray aloha fa mbola ohatra sarotsatra satria rehefa tena dinihana manko le izy rina roa ny anton-javatra zany eo ihany le adihevitra hoe lafo ny hoe sinsisa fa rehefa ikariko an'iny le fitondrana hita amin'ny foany riny amin'ilay koa an'ilay fahazoantsika an'le sary zany fa eo aloha zany lay hoe tsy manao mibarea de tsy de hitan'izy ireo firy le anton-javatra zany andefasana an'le izy satria tsy de tena misy récupération politique angambany eo anatin'izay satria ny barea tamin'ny CAN iny sy ny tateorinan'izay de tena nylalaovana mihitsy amin'ilay loko sy lay tena amin'izay tian'le fanjakana mihitsy de tontolon'le baolina de izy nenjera amin'ny tany io indray zany amin'izao fotoana izao fa eo ihany koa le fahamenarana tamin'ilay vava natao tamin'le Comoro amin'le ampindram-bola amin'ny Comoro sy ny raisidraisina ohatra foana le Comoro tamin'izay mety endriky ny fitantanana de nefa le Comoro na vita ezaka tsara be rina de ohatry misy fahamenarana kely ihany any ambadiky ny adihevitra na de misy aza le fitsenena tsy fitenena fa io moa misy foana ny non-dit de le non-dit mahadika zavatra betsaka ao ambadiky zany adihevitra rehetrarehetra zany fa ho hitantsika eo hoe sambany aloha zany tao anatin'ny taona maro rina no tsy nahazo sary tsika ao anatina fampitanana lalao iraisam-pirenena tahaka izao kanefa ny fanehoan-kevitra nataon'ny candidat zay filoham-pirenena amin'izao fotoana zao tamin'ny fotoanandro tamin'ny taona 2024 teo amin'ny fifanatrehana teo amin'ny candidat roa Marc Ravalomanana sy Ngaihany Rajoelina de niteny mihitsy ny filoha amin'izao fotoana zao zay candidat tamin'ny fotoanandro hoe tena hiatrika ary azo ny lalao iraisam-pirenena rehetra eo amin'izay endrika iraisam-pirenena izay ny eo anivon'ny ORTM zany satria ny tale général ny ORTM tamin'izany fotoanandro zany mihitsy Ngatsoara Voajanahary no nametraka ny fanontaniana io ary nahazo valiny mahafapo tonga amin'ny fitondrana le fitondrana amin'izao fotoana izao dia ny adihevitra resana indray de hoe lafo le izy de fatatsika moa le izy misy non-dit be da be ao ambadika zay satria manohana Comoro malagasy dia somary manahirana kely ihany zay hoe le nambanina le natao tsinitsinina teroa no lasa ngeza be amin'izao fotoana izao lasa mamiratra amin'izao fotoana izao de manahirana amin'ny endriky ny fitondrana zany rehetrarehetra zany zay ngambany no anomboantsika azy fotsiny lorina fa mbola heveriny ao rehefa avy eo miaraka amin'ny député Fetra Rahalamijavombololona ianao ihany koa mbola manakoresahana satria rina betsaka ny diso fanantenana ny ambadika any ary betsaka ihany koa no menimenina amin'izao fitondrana izao ary de le izy moa zany de tsy le rano madio nandrasana hiditra isam-baravarana ny tonga fa le rano maloto ny tena tonga ary tsy tonga le izy rina teo am-baravarana fa tonga any ambany fandriana sy any ambony fandriana ary tsy tonga fotsiny hoe tao an-trano fa tonga namodika fitaovana ary tonga mihitsy aza amin'ny resaka fahasalamana zany ny zava-misy voavely rano vahoaka Antananarivo vahoaka malagasy rina voavely rano ianao zany hoe tena velesiny rano zany
teny arabaka teny zay fa le velirano moaraka ny fanazavana azy teto ary mato zareo eo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana zao safidian'izany hoe velirano zany dia fatany tsara ny dikan'izany raha fatany dikan'izany dia hitany ihany koa ny zavamisy amin'izao fotoana izao ny entintsika manokatra ny atao hoe adevitra amin'ny anjarako zany atao amin'ny plateau amin'ity miara-manonja ny MBS radio Madatia dia ilay fanamariana nataontsika omaly tamin'ny famaranana ny fandarana inona moa izay fanamariana izay le fanamariana dia ny hoe ny zavatra sy ny fihetsika ataon'ny mpitondra ihany no mamatotra azy amin'izao fotoana izao dia ankoatr'izay ny nampanantenainy hatramin'izay izay tsy araky ny nampanantenana no miseho ankehitriny ka miteraka atao hoe fiantraikany ratsy eo amin'ny fiainan'ny malagasy izay zany zao no atao hoe fandravonana ny zavatra miseho amin'izao fotoana izao efa nitsaka ny fahaefatonany zany zao ity régime ity amin'izao taona hoe 2020 sy 2021 zao ary jereo tsara le fotoana fa tena miazakazaka be zao zany zao efa misasaka sady ary efa misasaka efa mihoatra ny volana janoary zany zao afaka andro vitsivitsy dia ho tapitra ilay volana janoary zay anisany hoe volana tena mafy indrindra amin'ny fiainan'ny olona amin'ny akapobe indrindra isika eto Madagasikara satria teo ny fety famaranana ny taona sy ny sisa betsaka ny fandaniana maro samihafa dia enjana be fiatrihana n'ilay volana janoary afaka andro vitsivitsy dia efa ilatsaka ny volana febroary dia aingana be io dia hisasaka sady ny taona isika nefa mbola izao ny zavamisy ka iverenantsika ilay fanamarina teo hoe ny zavatra ataon'ny mpitondra ihany no mamatotra azy raha ny fahitana azy amin'izao fotoana izao ny tsy fahatanterahany zavatra nampanantenaina dia mamatotra ny mpitondra ihany koa ary io tsy hoe resaka hoe mpanohatra hoe zao so zao ny mpanohatra manao ny hoe fanoherana sy eo mipetraka amin'izay toerany izay izy fa ny eo anivon'ny mpitondra kosa dia izy zany no eo amin'izay fitondrana izay izy no mitatana sy mitarika an'ilay firenena any amin'izay hitaritany azy any amin'izay lalana hitondrany an'izany firenena izany raha vao miresaka hoe firenena dia vahoaka malagasy ihany koa ny ao anatin'izay izany fitondrana izany amin'izao fotoana izao eto Madagasikara no fantatra izao tontolo izao mandeha mamonjy fivoriana iraisam-pirenena etsy mandeha makary zay zany le hoe mpitondra ka ry zareo nefa milaza an'izao ka manao action zany hoe manao zavatra eo anivon'ilay firenena dia reny ataony reny ireny teny lazainy reny dia tsy araky ny tokony ho izy aloha ny vokany fa misy ihany koa zavatra ataony zay tsy ilain'ny vahoaka amin'izao fotoana izao ary eo zany tonga dia mipetraka sady ny fanamariana hoe ny an'ny président Marc Ravalomanana nandritra ny fotoana nitondrany ny firenena dia napetra amin'ny mazava tsara ary samy matadidy an'izany ny rehetra hoe izay mahasoa ny vahoaka ozy no atao sy hiazakazahana izay mahasoa fa tsy izay mahafinaritra izay ao anatin'ilay mahasoa zany tafiditra ao ny lara-pahamehana dia tafiditra ao ny hoe inona zavatra maika tena hoe inona ny urgent inona zavatra tsy azo angatahana andro mihitsy na dia hoe ray andro aza fa tena hoe hiazakazahana tsy maintsy atao satria hiankina n'ilay aim-bahoaka zany tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana samy nahatsapan'izany daholo isika mianakavy fa ny amin'izao fotoana izao zany raha jerevanao dia ilay mahafinaritra aloha sy ilay zavatra mirentirenty aloha ilay zavatra hoe mampivelatra ny maso hoe io misy zavatra ohatran'izao dia le mamirapiratra dia le fampanantenana isaky mihetsika dia vao tonga dia fampanantenana vao tonga dia anao an'izao fampanantenana ve no atao aty amin'ny fahaefataona ny le régime izay mitondra mbola fampanantenana ihany no eniny be somaro
aty amin'ny 2022 zay zany lay fanamariana tena goavana dia anatena eto foana zany anatena dia rehefa atapitra lay régime zany ny fotoam-piasany dia misy fampanantenana indray dia hoe mandaa vaovao indray dia efa mipotra moa zany teo le hoe aloha mandaa efatra mihitsy aloha mandaa efatra mihitsy dia mipotra eny ihany zany zay kopokobonina any ambadimbadika any ka izay no mahatonga antsika hiteny hoe le zavatra ataon'ny mpitondra sy ny atao hoe fihetsika ataon'ry zareo ihany no mamatotra azy amin'izao fotoana izao ary ny olona zany zao raha jerentsika na ny eto Antananarivo na any amin'ny faritany tsy misy zavatra foronina mihitsy zany fa menimeniny etsika menimeniny etsika fitarainany etsika fitarainany eroka maninona no mipotra zany zavatra zany tsy tongatonga ho azy zay fa vokatra lay fangiry firina izay iainan'lay vahoaka ahoana moa le olona no tsy menimenina ohatra anankiray zany zao io resaka délestage io tapitapika eo tsy fantatra anaona tonga dia tapaka ny jiro tsy fantatra mihitsy mety amin'ny enina io mety amin'ny fito mety amin'ny sivy io amin'ny alina daholo zany resantsika zany fa misy koa fatapahana misy an'izany hoe amin'ny roa zany tapaka le jiro misy an'izany fatapahana zany vao maraina dia fa tapaka le herinaratra tsy fantatra tsony zany ao anatin'ny ray andro hoe roviana amfiry no tapaka zay herinaratra zay zany raha ny eto amin'ny MBS zao dia fa iarahantsika miaina eto manamarika nareo zao any tokantrano fa indraindray tonga dia maintimainty be ny ao amin'ny écran io tapaka ny jiro ny dikan'iny dia ny ato moa zany efa misy ny atao hoe fandraisana fepetra rehefa amin'ireny toe-javatra ireny amin'ny lafiny teknika sy ny namany zany dia izany no iainan'le olona dia ahoana moa le olona tsy menimenina raha izany no zavatra miseho mandeha ary ny facture tonga ihany ny qualité de service rehefa tsapainao ny jiro ao atokantranonao ao tsy 220 zany mandeha eo fa misy hatrany amin'izany hoe 170 volt rehefa tsapaina amin'ny appareil firmara ny herin'ny resaka voltage zany dia tsy tonga 220 ary nefa misy fitaovana 230 volt no tadiavin'ilay fitaovana zany amin'ny fampandehanana azy mahafantatra an'izany ny technicien marobe dia tsy misitraka n'ilay tokony isitrahan'ilay vahoaka dia lasa fimenomenomana isan'andro menimeniny etsika menimeniny etsika fitarainana etsika fitarainana eroa zay zany lay fandehan'ilay raharaha misy zavatra be dia be ihany koa mahatonga n'izay fitenenana hoe ny fihetsika sy ny zavatra ataon'ny mpitondra ihany no mamatotra andrareo fa tsy misy mihitsy hoe zavatra afa-ty ivelany no mahatonga ny hoe ny olona imenimenina fangano mpanohatra angano manapaka ny jiro fanga ny mpanohatra angano mahatonga ny fiakaran'ny rano eto Antananarivo sy ny manodidina fangany hoe ireo izay tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra fanjakananga no mahatonga ny vidim-piainana izay hiakatra ohatra zao dia efa nahita tamin'ny omaly teny faradrano teny eny misy ny teny eny zany 700 ny kapoaka raha amvary io raha ny teny eny nateto hoe 700 dia lasa 700 dia nanontaniana mihitsy le mpivarotra hoe fa maninona izy ity no atao ohatran'io dia zao no tenen'le mpivarotra hoe le teo izy le 700 teo na le vary 700 le hitanareo teo dia ireny izy lefa le stoky teo aloha tsy le stock le qualité mbariny tena tenena amin'izany fa le vary hoe ao amin'ny magasin ao zany dia rehefa lany reny izy izy dia manomboka mividy indray izahay zany mividy amin'ny ambogadiny dia zareo zany manao an'le atsinjarany amin'izay dia efa miakatra be niakatra mihoatra ny ariary zato ny vidin'ilay raigony amin'ny akana azy dia tsy maintsy zay mampiakatra ilay vidiny eny amin'ny mpanjifa zany hoe mpanjifa foana zany ny volosana mandeha ny resaka isan-karazany amin'ity resaka fifanakalozana sy varotra ity dia tsy maintsy mifatratra any amin'ny mpanjifa lizy nefa nylazaina dia hoe nafatra vary ataontsika tena milay be mihitsy io resaka tontolo ny vary io hoe 2022 zao tsika aiza zay milay be eo aiza zay mety eo fa raha ohatra hoe tao anatin'izay telo taona izay zany
no nikarakaraina ny tasasiny circuit rehetrarehetra tao anatin'io resaka vary io tsy ohatran'izao ny zavatra mitranga tsy ny resaka hoe fahavaratra mihitsy no anylana hoe ka nisy orana ka nisy an'izao ka tsy izay mihitsy. Andriamanitra zany no menao tsiny hoe nalefa ny orana de zay no natonga an'io na hoe tsy nisy ny orana de hoe maina ny tany sy ny sisa. Tsy izay no fipetra ny faharesaka fahaiza mitantana io sy fitsinjovana teny melo ny zavatra izay ho avy. Tsy resaka faminaniana zany hoe mpaminanika hoe azao fa efa misy zavatra fantatra amin'ny lafin'ny fiainana isan'andro san'andro, lafin'ny teknika raha hoe ny tontolon'ny fambolena. Dia reto misy zavatra vitsivitsy zay tanysaitsika fotsiny fa efa fantatsika le izy anamarinantsika hoe isika aloha tsy miteniteny foana fa ny zavatra iainana ihany no tenenina. Anamarinantsika hoe ny zavatra ataon'ny mpitondra ihany no mamatotra ny zareo amin'izao fotoana izao. Anankiray ohatra, ao anatin'ny 3 andro dia midina ny vidim-piainana. Zay no hain'ny olona, zay no tenenina tamin'ny vahoaka. Ao anatin'ny 3 andro dia midina ny vidim-piainana ary tena baiko tena entitra be mihitsy io Inona ny zava-misy? Amin'izao fotoan'izao vao nitenenina hoe 800 ny ray kapoaka ny vary, 700 ny ray kapoaka ny vary amin'izao fotoan'izao. Midina ve le vidim-piainana? Dia zareo mpitondra fanjakana ihany koa no niteny efa nahentsika hoe zay zavatra teneninay zay zavatra mpanantenenay tsy maintsy tanterahana ary tsy maintsy tanteraka. Zay no efa hentsika hatramin'izay. Ka raha eo anatin'ny 3 andro dia hidina ny vidim-piainana tsy mbola elane zany fitenana zany ngamba ataoko hoe tany amin'ny 3 volana lasa tany na 4 bolana farafahabetsany no nitenenana an'izany no nandrenesan'ny be sy ny maro an'izany. Aiza izay vidim-piainana miakatra eo? Aiza izay vidim-piainana miakatra izay hoe midina zany fa le vidim-piainana miakatra zany zao no hita. Aiza izay vidim-piainana izay hoe tsy maintsy midina zany arak'ilay fampanantenana izay nataony zareo mpitondra eo. Fa ny ao anivon'ny atao hoe tsara ny fari-piainany, ataontsika malagasy hoe mety daholo izay atao rehetra, dia ry zareo no miteny hoe aiza izay vidim-piainana miakatra eo. Izay le izy. Io fitenenana io mantsy raha ohatra ianao olona sahirana dia miteny hoe aiza izay vidim-piainana midina eo. Fa raha ato amin'ny sokajy ianao zany mety ny fari-piainanao dia miteny ianao hoe aiza izay vidim-piainana miakatra eo, satria ny endry zareo miditra ihany ny vola zany amin'ny fiainana andavanandro. Ka natao raha hoe 4,000 ariary ny sarandalana amin'ny teleferika izay tenen'ny zareo dia tsisy olana zany satria ny sasany mikaramany amin'ny 10 millions FMG, ny karamany ao anatin'ny 2 volana, ny vola raisiny akoatran'izay vola raisiny akoatran'ny asany mahazatra, tsy problema amin'io. Na 10,000 ariary ary ny sarandalana amin'ny zany teleferika ataon'ny sasany any zany. Fa ianao zany le miaina isan'andro aiza no afitanao an'izay, satria ny atao hoe besoin ny filana isan'andro dia mitombo hatrany fa lay vola kilakiraina dia ny eo ihany, ny eo ny dikan'izany mitombo ny fahatrana. Anankiray ihany koa dia efa nambara teto le hoe tsy hiakatra intsony io rano rehefa tonga ny orana sy ny sisa. Nalefantsika teto ny tenin'ny zareo mpitondra fanjakana tamin'izany fotoana izany. Aiza zao izay rano hoe tsy hiakatra eo? Vao orana mbola tsisy herinandro zay fa le fakomaly iny sa ovina le ngorodana be na jereo Timahazo Antananarivo. Dia miteny ihany koa zany fitondrana izany anamarinantsika hoe ny zavatra ataony sy ny zavatra teneniny ihany no mamatotra azy. Dia tao koa zany fitenenana hoe tsy ampafiry mipesta sy ny kolera io coronavirus io. Ka raha tsy ampafiry mipesta sy ny kolera ny coronavirus, ahoana zany ny zavatra miseho amin'izao fotoan'izao raha tsy ampafiry mipesta sy ny kolera ilay coronavirus? Ny any ivelany raha tena mandady mihitsy manoloana an'io aretin'io zany. Ianao ve aty amin'ny tany sahirana dia zany no teneninao nefany ianao ao anatin'ny sehatry ny mpitondra izany hoe fahefanam-panatanteraka na ny exécutif.
Inona ihany koa ny anamarina antsika hoe ny zavatra ataony ny tompona andraikitra sy ny mpitondra ihany no mamatotra azy amin'izao fotoana izao dia inona moa zany fa tsy resaka hoe fanomezana sehatra an'izany Rothschild zany eo amin'ny resaka toe-karem-pirenena izany. Dia reny moa zany efa nisy tompona andraikitra amin'ny fitondram-panjakana nanazava hoe ka zao io dia nandeha daholo ny fanehoan-kevitra maro samihafa dia izany resaka zany dia miteraka atao hoe fahasaranana ho an'ny vahoaka malagasy, fahasaranana ara-tsaina satria mieritreritra le olona dia inona zany, dia inona ny vokatra zany sy ny sisa ny mpitondra nanazava izy nalefa ny communication any hoe io Rothschild ohatr'izao fa misy zavatra tsy niteneniny dia fantatry ny olona amin'ny fomba hafa ilay izy dia manjary miteraka atao hoe fimenomenomana ihany koa izany rehetrarehetra izany. Inona ihany koa ny pirofo fa hoe ny zavatra ataony sy ny zavatra teneniny mpitondra ihany no mamatotra andry zareo raha jerentsika amin'izao fotoana izao dia hoe asiana teleferika eto Antananarivo. Io moa zany zao dia fa resaka be mihitsy teleferika dia nalefa ny communication nalefa ny eo anivon'ny fitondrana zany hoe anamaivanana ny famoivozana fitohanana zao dia rehefa nandeha le izy dia rehefa nataondry zareo siny moa le izy tany Frantsa tany dia jerena indray dia hoe miala eo anosy miakatra eny Andohalo dia midina any Metsinanana any dia any Akatso zay ny linina ray dia ny linina ray miala eo anosy dia mandeha Analakely Sorano Ambohijatovo dia farana any Ambatobe any dia na le linina anankiray raha zany le nitenena tao hoe miala eo anosy dia farana any Akatso dia betsaka manontany hoe ahoana ary zany le anaran'le tanàna hoe Akatso Mikatso eo dia tonga eo Akatso dia ahoana. Nefa raha hoe ny tena toerana be olona zany raha ny eto Antananarivo zany mahatonga ny fitohanan'ny fifamoivoizana eto Antananarivo ihany koa aloha dia tsy hoe ny ato anatiny ihany fa ny avy any amin'ny periferiany no miditra maketo amin'ny tanàna Antananarivo, ny avy any avaratra, ny avy any Talatany Volonondry, Ambohimanga, Sabonama dia jereo fa eo Analamahitsy eo ny tena point noir amin'ny embouteillage ny avy any atsimo, ny avy any Tanjombato, Andoranfotsy, mandalo aty ohatra hoe mandalo aty Ambanidia aty dia ao jereo tsara fa eo Ambanidia no Mikatso sy ohatran'izany. Ny avy any Atsinanana dia aty Mahazo dia efa Mikatso, zany hoe periferi zany no vangongo eto nefa le teleferika dia Mikatso ao Akatso. Zay le linina anankiray dia le linina anankiray tonga any Ambatobe. Faiza zao ny tena be olona ne zao ohatra hoe Ambohimanarina, be olona be Itosy, be olona be mihitsy Andoranfotsy sy ny Menatsimo rehetrarehetra any, be olona be mihitsy amin'ny Atsinanana zany eny amin'ny faritry Mahazo, Ambohimangakely sy ny rehetrarehetra iny. Fa ity Mikatso ao Akatso dia eo. Dia le anankiray moa zany mba hoe lavalava 12 kilometatra sa firy dia any Ambatobe any no iafaran'ilay izy. Dia mahita an'izany le olona dia menomenona hoe inona ary ty fa ahoana ary no zany ny zavatra atao nefa ny olona ato tsy mihinan-kanina. Dia misy toe-javatra hafa ihany koa entintsika hanamarinana hoe ny ataon'ny mpitondra ihany no mamatotra andry zareo zany ary mahatonga azy ohatra miodikodina tsy hita zay hoe fandehany io. Dia zao zany zao dia hoe eno hoe kitihana ny gouvernemanta na kitihana io na tsy kitihana ny olona zao mamaky azy dia ny asa tsy misy ny sakafo hohanina, ny aretina tena mamely amin'izao fotoana izao. Ny ankizy sahirana amin'ny resaka fianarana vokatr'izay zavatra maro be izay ny lalana simba ny any amin'ny route nationale miotsaketsika miotsaka eroka zany no zavatra atrehan'ilay malagasy. Dia tsika hoe inona ihany koa no entintsika hanamarinana an'izay hoe ny ataon'ny mpitondra ihany no mamatotra ny izay zavatra teneniny zany sy mamatotra andry zareo dia eo zany zao ohatra hoe hitantsika reny tsy fitovikevitra amin'ny samy mpikambana ao anatin'ny fahefanam-panatanteraka ao anaty gouvernemanta ohatra dia lasa aty amin'ny resaka Facebook, raha vao resaka Facebook zany aloha zany dia efa be sy maro no mahita an'izany dia misy tsy fitovikevitra, misy fifamaliana dia hitan'ny be sy maro ilay izy
raha misy ny tsy famaliana maninona raha any ambadimbadika any iza moa ny olona tsy famaly fa hoe ianao zany a tompona andraikitra hoe manana andraikitra be ao anatin'ilay rezima dia abaribary etya ivelany ity ilay izy dia atsapahan'ny olona hoe ka ny ao anatiny ao ary ny ao anatiny ao aza misy ny tsy fifanarahana ahoana moa no atao hoe ny action sy izay zavatra ataony aty anivon'ny vahoaka no andeha amin'ny tokolo izy ka ao anatiny ao raha misy tsy fitividikevitra zay abaribary ety ivelany zay zany anankiray ihany koa dia akoatran'izay ihany koa etrika manamarina hoe ny fihetsika sy ny ataony eo anivon'ny ty rezime ty ihany no mamatotra andrareo amin'ny zao fotoana zao dia hitantsika zao reny ilay hoe ohatra hoe ny fanendrena gouvernoura zay mandeha no hoe fanitsakitsahana ny lalam-pandrenana ka natonga ny teny amin'ny fionambeny ny rotobe mpanoratra amin'ny demokrasia eto Madagasikara teny amin'ny bypass reny teny hoe tsy izy io ao anaty lalam-pandrenana tsy misy soratra an'izany dia nefa le izy dia hoe tonga dia tendrena dia reny zavatra reny iny miteraka atao hoe fimenomenomana aty anivon'ny vahoaka hiditra amin'ny conclusion mantsika rehefa aveo hoe inona zany ny fean'izany rehetrarehetra zany dia eo ihany koa ohatra ny resaka hoe ity resaka sefokotany ity eo tsy ahoatsy ahoanao dia ovaina le sefokotany dia milatsaka avany misy taratasy dia sensisa nefa zany sefokotany zany no rafitra tena hoe any akaikin'ny vahoaka indrindra tena hoe fototra izany dia efa mandeha foana ny fitenenana hoe maninona moa tokony hoe tena fidina mihitsy n'ilay sefokotany dia le izy moa efa nisy zany hoe sefokotany tena mety amin'le fokotany dia eo nefa le tonga dia misy an'izany tapitapika eo zany dia hoe ovany io fa tsy mety io fa ity indray ny sefokotany zay atao eo dia inona ny vokatr'izay ny vokatr'izay dia lasa miteraka fisavoritahana eo anivon'ilay fokotany izany zany hoe any amin'ny rafitra farany manakaiky ny vahoaka mihitsy dia efa misy tsy hoe misy fa tena zay mihitsy hoe misy tsy fetezana zany le izy ka zay no mitambatambatra dia inona moa zany no fandrosoana ho hitantsika eo kanefa any amin'ny resaka fokotany any amin'ny resaka fokon'olona no misy ny tsy fetezana ary le izy dia lasa maninona miteraka fimenomenomana dikan'izay zany dia hoe tikantso tikano solony io fa ity indrainy ao dia mandray an'izay ilay vahoaka eny fotony eny zany dia lasa ny fimenomenomana dia lasa ny atao hoe tsy fahafahana miaina araka ny tokony izy tsony eo anivon'izay fokotany izay tsy ny teniteny foana ane raha tsy mandravy ny teny hoe ny fokon'olona ny fampandrosoana dia miainga any amin'ny fokon'olona tsy ny teniteny foana ny kolonely Richard raha tsy mandrava raha ny teneny reny fa eritreto raha hoe efa tany amin'ny 5:7 anie dia efa fantatra mazava tsara ny hoe lanja ny izany hoe fokon'olona izany Richard raha tsy mandrava ny lasa fa ny teny izay anapetrany dia mbola mitombona hatramin'ny izao zany dia samy namea ny atao hoe lanja na ny valeur an'izany fokon'olona na ny eo anivon'ny fokotany izany zay rafitra ny fotony indrindra izay mpitondra rehetra ny fandimpiteo ny amiral Didier Ratsiraka ny professora Albert Zafy ny président Marc Ravalomanana ny président Hery Rajaonary Mampianina tsy tenenina ntsony reo teteza mita kely vitsivitsy teny atsefatsefan'ny teny zany dia samy nanaiky daholo hoe izany resaka fokon'olona zany izany resaka fokotany zany dia tsy azo hitivirana zany satria any ny fototra any no iaingan'ny fampandrosoana fa ny sary misy amin'izao fotoana zao anie tsy zany ny sary misy amin'izao fotoana zao dia hoe avaty le rafitra avaty zany no midina dia hoe so dia averiny sasany fotrany domy ary izy ity ka hoe tapenako ato dia atono alefako indray dia pasipasohany eo fa tsy zay mihitsy n'le izy dia voakitika hatrany amin'le
resaka vokotany zany lay zavatra tenentsika somary fotoana misimisy moa zay satria izay mihitsy no fototra inona fampandrosoana isa eo satria any amin'ny fototra mihitsy mivo lalam-panorenana tsy arahana araka ny tokony ho izy tsy ajaina toy ny anak'Andriamaso lalam-panorenana ny fokotany izay misy ny fokon'olona izay rafitra any amin'ny fototra indrindra tsy afaka miaina araka ny tokony izy olona tsy nivoaka avy ao anatin'ny fokon'olona no hitatana n'ilay fokon'olona olona tsy mivoaka avy ao anatin'ilay fokotany no mitatana fa olona hafa any ananonany tsy fata eny fa na dia olona avao ary kanefa mahita ireo fokon'olona zany hoe tsy mahazaka ny fitatanana an'ity izany olona zany dia tsy maintsy miteraka fimenomenomana izay rehetrarehetra zay satria tsy mipetraka n'inona tsy mipetraka ilay antsoina hoe confiance na ny fampitokisana rehefa tsy misy ny fampitokisana tsy zavatra mandeha zany eo satria vao miaingy ity dia efa mifampiaya vao andeha ity dia efa mivoaka le hoe sode ohatran'izao fa raha ohatra hoe olona tena laniera dia ho anivon'ny fivorimbe pokon'olona zay mihitsy le filaza azy fivorimbe pokon'olona laniera dia mivoaka zay olona zay dia iny olona iny manana engagement ary tompona andraikitra ihany koa ilay fokon'olona namoaka an'ilay olona satria nisy ny fandraisana anjara zany tao tamin'ny famoahana an'izay olona hoe ho lasa mpitarika ireo fokon'olona izay misy fifamatorana le izy dia miteraka ho azy ny fifampitokisana fa betsaka an'ireo olona ny atao hoe fifanjevony any anivon'ny fokotany iny betsaka ny sekretera tsy mifanaraka amin'ny chef fokotany ny chef fokotany tsy mifanaraka amin'ny satria fokotany mbola misy quartier madinidinika koa ihany koa tsy mifanaraka amin'le antsy fa misy zavatra tsy fanarahanao sasany ara-pianakaviana sasany resaka lalana resaka lalakely sasany resaka fivarotana be de be dia nefa le chef fokotany amin'izay fotoana zay dia inona no ataony ny ataony dia izy olona nanana an'izay nametraka azy teo izy dia dia ataony aloha zay mampety azy eo sy zay hoe fomba hitondrany azy eo satria tsy mipetraka ilay atao hoe tena fifamatorana ifotony dia izay no miteraka an'io wawawa be sy atao hoe resaka tsy filaminana eo ny anivon'ny fokotany sy ny tontolon'ny fokon'olona io eto Madagasikara tsy eto Antananarivo ihany tsy eto amin'ny manodidina ny renivohitra ihany no misy an'izany fa amin'ny faritra maro eto Madagasikara dia misy izay atao hoe tarehin-javatra izay ka rehefa mitrango zay rehefa misy olona ao atao hoe tsy faly dia rehefa tsy faly izy dia menomenona dia dikan'izay zany peraka amin'ny fanontaniana inona no mahatonga an'izany ny mahatonga an'izany dia ilay fomba fitantanana n'ilay firenena amin'ny ankapobeny mihitsy no mahatonga an'izay rehetrarehetra zay ka ny afihetsika sy ny zavatra ataony ny mpitondra ihany no mamatotra andro zareo ny teny zay teneniny tsy tanteraka dia eo koa nefa mifanaovana zavatra tsy mifanitsy ary tsy mamaha ny olana izay iaina n'ilay vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao dia natao ihany koa zao reny resaka hoe inony ty lery anaty rovo ity Colisée inona zao zany ny fanjakana no nanao an'io tapitapika dia asiana Colisée dia isotonana mpizahatany dia zao dia nalefa daholo ty communication rehetrarehetra ty communication tandremy tsara tompoko fa tsisy an'izany communication hoe mandeha bojo zany tsy maintsy misy vola ny resaka io resaka fifandraisana io tany nantaniam-bola dia atao inona zao io dia samy mijery ny olona dia io ny efa ataony dia niteraka resabe marobe zany teto amin'ny firenena tsy teto Antananarivo ihany fa dia maro no naneho hevitra tsy hoe naneho hevitra akory ara fa tena hoe nitsikera na maivay ary teo mihitsy ny hoe tena manohatra ny izay fanaovana Colisée eny anaty rova izay na ny Pahitadara na ny Sotsabe na ny Ray aman-dreny Isatsokajiny dia samy nilaza daholo hoe
tena mba tsy araka ny tokony izy kosa izany fanaovana colisée zany fa de ozy moa mpitondra fanjakana tsy maintsy atao io ohatran'le resaka téléférika ihany tsy maintsy atao io na itsina hoe na iza faly na iza azy faly tsy maintsy atao io dia izay no zava-misy le toe-javatra nefa zany dia miteraka aty anivon'ny sarambabe-bahoaka lasa fimenomenomana ilay izy ireo sarambabe-bahoaka ireo manarina masy miteny hoe vahoaka fa andeha ataontsika hoe sarambabe-bahoaka mahafoaka azy sary zay misy amin'izy ireo ny tonga de miteny ny atao hoe tsy fahafaliany de eo zany le menimenina de misy indray ireo tsy miteny fa any anatiny any izy mamolivoly ireo le hoe majorité silencieuse ozy tsika efa hitantsika tamin'ny fifidianana reny be de be no tsy mifidy rehefa natao fanadiadiana fantatra ny antony natonga ny reny dia eo ihany koa ilay hoe tena tonga de miteny leo zay fa de aiza ve de ohatr'izao foana ohatr'izao dia petraka eo fotsiny amin'le leo de hoe mangina any fotsiny izy zany tsy miteny izy dia mangina any fa iny le fahanginana iny miteraka alahelo ao anatiny eo ka na ny miteny an'ilay hoe atao hoe alahelo na tsy miteny dia ao anatin'ilay spika be an'ilay vahoaka sahirana daholo izay rehetrarehetra izay akoatran'ny izay ihany koa dia ny mpitondra fanjakana ihany koa entsika tsara fa hoe raha nisy ny fitakiana tetsyseroa zany dia ny mpitondra fanjakana teny hoe tsy io grevo nareo io mihitsy akoriny de hoe anerenany hoe afahanareo mahazo vola de zany zavatra zany dia miteraka fimenomenomana sy alahelo ihany koa aty anivon'ilay olona zany na lay sehatra nanao an'ilay fitakiana hoe vao miteny ianao zany miditra any amin'ny resaka hoe greve moa zany tamin'ireny dia fitenenana ohatran'izany ka reo olona be dehibe ireo zany izay maneho an'izay alahelo sy ny fimenomenomana izay dia mazava loatra fa avy amin'ilay fietsika sy ny fanapahan-kevitra nataony teo anivon'ny mpitatana ny firenena amin'izao fotoana izao no natonga an'izay ary eto averimberina foana hoe tsy misy an'izany zavatra tongatonga ho azy zany tsy misy an'izany zavatra hoe de ho tezitezitra fotsiny imenomenina fotsiny reto olony reto tsy misy an'izany fa tsy maintsy misy antony eo fa io zany tsy vitany hoe efa manao an'izao ny mpitondra efa manao an'izao ka inona foana mbola imenomenomana inona foana ny mbola hitabatabana ireo mpanohatra eo manao tsikera-botolo sinsisa zay no fomba fahitan'ny sasany azy hoe tsikera-botolo menomenina sinsisa fa rehefa mbola tsy mivoatra io fari-piainan'ny malagasy io rehefa tsy mbola misakafo izy araka ny tokony izy rehefa fadiranovana izy rehefa tratran'ny aretina ohatran'ny enana amin'izao fotoana izao rehefa tsy misy ny asany asa taitra fa tsy mbola maintsy mitoy foana io fimenomenomana io ary io fimenomenomana io rehefa mitambatra za tsy hiteny fa dia iaraha mahita eo ilay izy ny tena ihany koa tsy mpaminany fa dia arytsika tsy tompony ampitso sika fa ny zava-misy amin'izao fotoana izao no iaingatsika rehefa hitomy izay fimenomenomana izay sy izay le hoe alahelo anaty izay dia mitarika ndeha ataontsika hoe samy manana fomba filazany azy isika ary malagasy tompoka na aty amin'ny kontinantany Afrika azy dia misy havahany amin'ny afrikanina na eo amin'ny toe-tsaina io na eo amin'ny fomba fandinihan-javatra io fa ny malagasy zany fanadiadiny ty fa tsy hoe zavatra foronina ny malagasy dia maharipery zay izy fa rehefa taitra ny lohany de manahirana ny miatrika azy zay ilay malagasy ny any Afrika mantsy rehefa miakatrakatra ny tositra fomba fiteny zany tsy le resaka hoe tositra any amin'ny fahasalamana fa amin'ny resaka hoe amin'ny fiatrehana ny fiainana zany dia tonga de mitrifatrifana be zany ny any Afrika takan'izany ohatra ny any Mali amin'izao fotoana izao dia misy zavatra manahirana be dia
anisan'izany ihany koa ohatra ny hoe ny zavatra ataony ny mpitondra ihany no mamatotra ny zareo amin'izao fotoan'izao a dia ohatra zao tsika iresaka nireny resaka hoe hermady reny ny hermady zany moa zany zao dia hoe taona izay voarakitra ao anatin'ny tantarany kompania Air Madagascar io ny taona 1.24 le taona lasa mivalona teo zany satria tamin'ny taona 1.24 no andeha ataontsika amin'ny fiteny mihaja mihitsy hoe nanjavona tsy tatsony ilay antsoina hoe Air Madagascar zay nisy resa be mihitsy tao zany fa dia hoe Madagascar Airlines indray zany zay le izy ny onivo mpitondra no manao an'izany hoe Air Madagascar dia lasa hoe Madagascar Airlines dia mipetraka amin'ny fanontaniana fa nahoana fa zao dia misy moa ny fanazavana tsy atao hoe tsy arak'izay atenaina ilay fanazavana toe-javatra ohatran'ireny zao raha any ivelany ihany tena misy fanazavana amin'ny Atsipria mihitsy hoe raha iteto izy tamin'ny voalohany dia lasa nyity dia fanazavana tena amin'ny Atsipriany sady mazava tsara antony politika ave sa antony teknika ave sa antony inona sa antony inona dia mazava tsara mihitsy ilay fanazavana fa ny eto amintsika aloha dia mba misikotra ihany mba mitady izay fomba rehetra aza ahafantarana ny tena hoe zava-misy marina sy ny marina satria kompania ny malagasy le izy satria hoe na ny anarany ara hoe Madagascar ny anankiray koa moa hoe Madagascar Airlines misy hoe Madagascar ihany koa zay fa na inona tokony fantatra mazava tsara le izy dia rehefa tsy fantatra mazava zany la izy dia mipetraka amin'izay ny fanamariana marobe nefa zany raha hoe mipetraka mazava tsara tsy misy olona dala akory eo ka hoe ndeha ila voatsiary na hoe ndeha hoe anaonao foana dia amin'izay no mitombona le hoe mandeha fahatany fotsiny mitsikera pitolo fa rehefa tsy mazava io tsy maintsy mipotra ny tsikery ninona ataontsika ohatra ny any amin'ny fiaina tokantrano ohatra ny any amin'ny fiainana rehetrarehetra ihany io rehefa tsy mazava le raharaha ka mipetraka amin'ny fanontaniana be deaibe dia miteraka tsy fetezana sy tsy fandrosoana izay raharaha izay dia raha zay zany no fipetraka ilay raharaha zany dia inona no entintsika amezana an'izay hoe ny zavatra ataon'ny mpitondra ihany sy ny fihetsika ataon'zareo ihany no mamatotra ny tenany ny zava-misy zany zao amin'izao fotoana izao dia misy ireo atao hoe sehatra izay nanohana ny fitondrana mety olona io mety fikambanana io na mety sehatra hafa nanohana an'izao rejima izao no tsy heno entsony amin'izao fotoana izao ndia raha ataontsika hoe mandiha fotoatsarotra dia fitondram-panjakana amin'izao fotoan'izao mandiha fotoatsarotra noho ny antony maro ohatra hoe io ny aretina io ny atao hoe ny vidim-piainana izay manahirana izay tsy zakan'ny vahoaka dia eo ny hoe latsaka ambany be ny arikare-pirenentsika -7 aloha zany zao mbola mivoaka farany aloha hatreto dia sahirana zany ny fanjakana ka raha sahirana ary ilay rejima aiza daholy ireo nanohana azy sy nanao ny aintsio zavatra nametraka an'io fitondrana io zany zavatra hita betsaka ny tsy miteny tsony amin'izao fotoana izao tsy dia miteny firy tsony misy ihany no miteny fa eny antsefatsefany eny fa ny atao hoe ny akamaroany zany dia tsy miteny misy dikany le hoe tsy miteny ary ny sasany aza dia fa niovalangazy mihitsy tena lasa manao fitenina mpanohatra lasa mitsikera dia zay no zava-misy amin'izao fotoana izao ary ny sasany ihany koa dia fa nivadika mihitsy nakaty amin'ny sehatry ny fanoherana satria naninona nitendrareo tena nanenina zay ko tsy arak'izay nampanantenana ny zava-misy amin'ny zao fotoana izao ko aiza no atakaranay an'izany frehana 3 arivo ariary na 4 arivo ariary amin'ny resaka teleferika zany zay ty mbola atao anaty rano ihany nefa lazaina hoe tsisy rano miakatra tsony eo reny fandrina support posé reny tamin'ity orambe ty kay ny ao ambony ihany ny azo atoriana fa le ao ambany efa dibo-drano dia le natory tato ambany zany lasa
miakatra ao ambony nefa ny am'le supposé zany olona ray ihany ny omby eo de lasa olona anankiroa de matahotra de tsy metsiketsika mihitsy fa sao de midoboka aty ambany aty ny rano ato zany mbola takininina sy takininina izay rano eto Antananarivo izay ny zordira moa zany io ary efa miakatra betsaka ny zordira miakatra ny rano tahaka an'izao tompoko dia mahazovahana ny aretina mahazovahana ny aretina tsy resaka corona ihany io fa ny areti-kibo mahazovahana amin'ny toejavatra tahaka an'izao ny tazo mahazovahana amin'ny fotoana ny fiandohan'ny taona ohatran'izao de misy ihany koa aretina hafa zany rehefa miteny an'izany ny dokotera hoe tena sahirana ny dikan'izay zany de izao lay régime na ny fitondrana ankehitriny ny tsapatsika de tsy mety miaiky mihitsy ny atao hoe tsy feteza mpitantanana veriko tsara teny zay hoe ny tsy feteza mpitantanana izay mitranga eto amin'ny firenena satria zareo no mitantana tsy mety miaiky mihitsy izy fa ny zavatra atao de na mitsikera ny mpanohatra de mpanohatra moa zany vao miresaka hoe mpanohatra de team CRMDM ny ao an-tsain'ny sasany fa tsy zay fotsiny fa misy iny tsy ao anatin'ny team misy iny tsy ao anatin'ny RMDM fa mitondra tsikera mahavaivay panorama zao anisany misy ihany koa ny any amin'ny atoko isan-karazany ihany tsy hoe ny atoko rehetrarehetra hoe ao amin'ny sehatry ny fanoherina akory de ao anatin'ny RMDM misy ao anatin'ny RMDM misy ny tiako Madagasikara zay reo samy tarita ny président Marc Ravalomanana ary nahazo ny larana faharoa zany tiako Madagasikara zany tamin'ny fifidianana président ny République farany teo fa akoatran'ireo dia misy sehatra marobe mitondra fanakianana mahavaivay amin'izao fotoana izao ny mpitondra mantsy raha vao misy zatra kely de reo mpanohatra eo raha vao miteny mpanohatra de team sy RMDM ny ao andohany fa misy tangalamenany tsy ao anatin'ny RMDM tsy ao anatin'ny team mitondra fanoherana mahavaivay misy olotsotrany miakatra tetsy mihitsy ny seza mipetrahan'le olona teto pitako teto mitondra fanoherana mahavaivay satria eo amin'ny sehatry ny fandrarana ary zareo eo amin'ny sehatry ny fikambanana amin'ny taiza tanora ary zareo mahatsapa tsara ny zavatra iainana isanandro dia mitondra an'izay fanakianana izay ary le fiainana eto Madagasikara tsy hoe rianina ihany na rianina ihany no tratra ny fahasairanana fa tratra ny fahasairanana daholo na iza rehefa tsy ao anatin'lay sokajin'le hoe tena le 100 izay manana ny ampy miteny hoe aizakory zao zay vidim-piainana miakatra eo reo zany le vitsy zany reo reo no miteny zany fa io araka ny tenena teo hoe na ohatrinona vidim-bary na ohatrinona frais tsy mampiotsina andrareo zany fa zareo lay vitsy ary akoatran'izay raha somary mbola hidirana lalina ihany misy ane tsy mametraka ny volana eto Madagasikara fa sao de tsy fantatsika misy tena hoe manan-katao zany tsy mametraka ny volany eto Madagasikara fa any amina banky any ivelany any no mipetraka ny volany zany dia eo zany le resaka hoe misy resaka devise mandositra makany velany ny devise zay efa mananany eto ary tsy vitan'izay fa ny atidoha malagasy ihany koa zany hoe ireo manapaizana dia lasa mifindra-monina makany ivelany teraka fahatrano zany fa tsy tanvantana efa nisy fotoana nyresantsika zany teto fuite de cerveau dika an'izany any amin'ny firenekafa ilay manapaizana malagasy no mampiatra ny faizany izy mamirapiratra ary miaiky ny faizan'ny malagasy tompoko ny any ivelany any zany zavatra tsy hita mivantana zany fa atao hoe zavatra mampahantra ny firenena tsy misy anomezantsiny mihitsy an'ireo zao hoe findralasy nakany ivelany kinona ny ainany eto inona nao inona eto raha zao no zavatra mitranga fa na izany na tsy zany dia malagasy reny olondreny ary izy kino mba malahelo amin'ny zavatra mitranga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao de inona no ataony eo amin'ny sehatra ny fitondrana hoy isika akoatrany hoe mitsikera ny mpitsikera manenjika ny mpanohatra
zay ao anatin'ny hoe spikaben'ny mpanohitra zany dia eo ihany koa ny fanadiovantena, de eo ihany koa ny hoe eo am'le resaka hoe fanetretena efa nytenentsika hoe fahaizana mba hoe miaiky zany zany hoe tsy maninona hoe mba miaiky tena nisy tsy nety tamin'ny toejavatra tahaka an'izao fa de izao no anaovana azy zany zay ny malagasy dia izy olona tena hoe misaina izy ary mametraka tsara ny maha-olombelona eo amin'ny fiainan'ny malagasy tompoko rehefa misy ny hoe miaiky zany ny zavatra tsy nety dia raisin'ny fiarahamonina izay de mibanjana indray zany ny lalana manaraka sy izay hoe ny ho avy zany no mpanjinina atao tsaratsara koa fa ny am'izao fotoana zao de fipasohana no zavatra betsaka ary fanamarina tena no miseho etsero de efa tsapan'ny vahoaka maro anisa na lay saram-babem-bahoaka izay fihetsika izay hoe inona nataony anina ahoana indray zao de izao fa mivoaka le hoe manda efatra mihitsy de nahenao aniny moa zany ny olona de hoe de nanontany hoe maninona tsara manda efatra moa de am'izay vao tena ipona hoe tena azo-tsapahitanana ny fahampandrosoana sy ny sisa ko naninona raha tamin'ny nanao propagande tamin'ny voalohany de tonga de nitenenina zay tena tsy aniny ty fa ameo manda efatra mihitsy kanefa aloha ny lalam-pandrenana tsy misy soratra an'izany manda roa zany ny ao anatin'ny lalam-pandrenana sa no référendum mandray ny eo tsy vita de asisika indray ty de efa anjarany tsirairay zany no mieritreritra tsara manoloana an'izay raha izay fa io tsy mipetraka mihitsy lay hoe atahoany efa zao ny lahatra sy ny sisa tsy izay mihitsy fa ny firenen'ny olona mandroso itsika dia misy miteny hoe eo ihany fa le izy tsy eo ihany fa tena miemitra mihitsy manao maro sarera mihitsy satria any -7 taiza mbola nisy arikarena -7 raha ohatra mantsy zao ny teratany malagasy samytsika eto no miteny zany de taremarika amin'ny foropirony hoe zao io sy ny sisa tsy zay le izy fa ny raisam-pirenena no miteny an'izany ary raha misy mieritreritra hoe zay ihany no tompon'ity Madagasikara ity tsy marina zany ny rehetrarehetra samy tompon'ity Madagasikara ity avokoa ny rehetra rehefa hoe malagasy izy tsy misy anavahana fa samy tompony ary samy maharary amin'ity Madagasikara ity sy izany hoe malagasy zany natao hoe tany razana tany navelan'ny razana dia maty velona ray trano maty iray fasana ny eto Madagasikara manana an'izany atao hoe fahendrena goavana be zany fa nga frantsay manana an'izany nga ny any Amerikany manana an'izany fa ny any ivelany any raha vao hoe zany fametrahana ny ray aman-dreny zany tonga de efa zavatra hafa mihitsy lay fomba fisainana sy fomba fiaina mihitsy tsy mitovy ka malagasy zany tendrena de malagasy iray ihany ka raha ohatra zany misy miseho hoe na ihany ty zay ihany zao de efa tsy mitombo zay ihany no mahavita an'ity dia tsy mitombo zay raha ty amin'ny resaka fanoherana zany zao io to hoe mibaribary tsara ny aty amin'ny tontolo ny fanoherana io ny tiako Madagasikara io ny RMDM io fa akoatra ny tiako Madagasikara sy ny RMDM misy ihany koa ny tsy ao anatin'ireo fa manana ny heviny izy tsikery izy sy ny sisa dia manamarina zany zay hoe anyretraretra ty raha ty fa tsy hoe anianina rery na anianina rery raha ny eto amin'ny miara-manonja zany zao no ataontsika hoe sitsika teny entiko mamaraparana ny ajarako dia hitantsika moa zany hoe mpandray anjara eto amin'ny miara-manonja efa misy ireo député miara-manonja MBS Radio Mada nitenenina amin'izay misy ireo solombavam-baoaka efa mpandray anjara eto fa eto ihany koa dia mampiteny olona eo amin'ny sehatra isan-karazany tsy mialon-jafy ty tsy misy miseho tompony ty na hoe zay ihany na izay ihany tsy zay fa eo ny tontolon'ny fandraharana eo ny resaka fikambanana eo ny société civile eo ny mety mpitondra fivavahana ihany koa
afaka misehatra eto rehefa resaka hoe raharaham-pirenena mijery ny ho tombontsoan'ny malagasy tsy misy avakavaha zany io fa ary tsy misy afaka iteny hoe izay ihany no tena enjany eto na hoe izay ihany zao tsy hany mihitsy fa iarahany rehetrarehetra ary zay ane ny tena hoe fototra atao hoe filozofia hitondrana an'ilay hoe fionam-be-pirenena tsy mipopotra ho azy zany hoe fionam-be-pirenena raha hoe fionam-be ny firenena tsy misy avakavahany zay fa ao daholy ny rehetrarehetra mihitsy ao anatin'izay ary resaka hoe fionam-be-pirenena io dia nahoana aloha raha zao fijery azy zao tsy maintsy tonga any io zavatra io satria le vahoaka me miletika ihany dia le fiainana me sarotra ihany na samy hafa aza ny maso entana hijerena azy ny raisan'ny rehetrarehetra aloha zany zao de hoe fahasairanana tsy hidirantsika ny any amin'ny tsinya tsipriany hoe ohatrin'ny isan'andro ny vola azony ihany na ohatrin'ny isan'andro ny vola azony tokantrano zao miteraka firy izy sy ny sisa ahoana ny any amin'ny fianarana tsy hidirantsika laliny zany fa efa film nandeha daholo zany ary iainany isan'andro izay toejavatra izay ka apetratsika zany le raharaha hoe tsy maintsy manaraka tsara sika ny fandehan'ny raharaham-pirenena ny any velany ara ny diaspora ny an-dafy any ara manaraka amin'ny tsipria maika vo isika fa eto toerana eto mila manaraka tsara isika ary mila ampitomboana sy foazina ny fitiavan-tanindrazana tsy marina mihitsy ny hoe malagasy tsy tia tanindrazana zany tsy marina zany fa efa ao le izy fa mila foazina mila akolokoloana io zay le izy fa io tsy hoe tenitenenina fotsiny am'zao tiako ny tanindrazako de zao ambava fotsiny fa ny tena mila aseho zany zay zavatra izay ka ny hoe fijoroana manoloana ny zava-misy iny de tena zava-dehibe satria iny no mampiseho an'ilay fitiavan-tanindrazana miteny fotsiny hoe tia tanindrazana nefa tsy mijoro misy zavatra tsy mety de tsy miteny ianao misy zavatra tsy araka ny tokony izy de tsy miteny dia lasa nilay tsy fandrosoana no mahazo laka tsika moa olona manam-pinoana raha teo dia tsy maintsy any amin'izay tsika no mandefa tsy hoe de ho avela fotsiny amin'izao de eto de iodikodina eto de ifampimenimeni eto fa ny mpanao politika manao ny andraikiny izy amin'ny politika ataony ihany ny mpandraharaha dia manao ny asany ihany koa izy ny société civile sisa fa ny mpitondra fanjakana zany tokony hoe anao ny andraikiny izy amin'ny mampitondra zany fa ataony araka ny tokony ho izy ve ny andraikiny andraikitra izay voafehany lalàna voafehany lalam-pandrenana ataony ve le izy sa tsy ataony isika rehetra no mamaly an'izay fanontaniana izay dikan'izay ny aina no mahateza zay no ataontsika hoe famakavakanina noentana aloha zany tamin'iny tapaniny fehitsika amin'ny hoe ny zavatra ataony ny mpitondra ihany no mamatotra andry zareo amin'izao fotoana izao ka lasa miodikodina etsy miodikodina eroa anjaratsika no mandinika tsara anjaratsika no mijery tsara ny fiainana amin'izao fotoana izao namana faniry razafy manatany hotoizanao ndray ny fanoizana ny famelabelarina fa tena hoe entoko amaranako ny anjarako sy andraisana ny député fetra afaka minitra vitsy iny zao fa miteny hoe ho avy eo dia raisiko kely efa ho izy fa efa manomakomana izy fa le resaka le hoe le baolina tena mantsy mpitantara baolina Gabon sy Maroc de Rosoroka Gabon sy Maroc de Ghana sy Comore na vita exploit tsara mihitsy le Comore na vita exploit tsara mihitsy ny Comore inona ny fanontaniana gavana de inona ny azo raisina manoloana zany ny azo raisina manoloana ny resaka Comore tompoko de zao ary tandremy tsara fa ny Comoriana be deabe no miteny malagasy ary efa nisy teratany Comoriana miakatra teto amin'ny miara-manonja teto fa izy miteny gasy be olona ny asa tany Comore dika zany tsy tenenina fotsiny io resaka hoe Comore moa zany hoe miaraka amintsika
aty amin'ny ranomasimbe indianina ka raha ohatra zany ny bare tamin'ny fotoanandro hoe tafakatra quart de finale tamin'ny andron'ny Nicolas Dupuis ireny dia nanohana mafy ny Comoriana, nanohana mafy ny Mauritiana, nanohana mafy ny Réunionnais, misy malagasy daholo amin'ireny fa ity zao Comore ndray no eo amin'ilay fiadinany kanina ny tiano tenenina fotsiny de zao matoa ny olona navita dingana lehibe sahy manao dingana lehibe ozy ny président Marc Ravalomanana dia nisy ezaka nataony tao ary tena tao ny fitiavana ny tandrazana raha ny tena aloha dia maniry mihitsy engany Comore ka tena ho tafita lavitra tonga any amin'ny kara tonga any amin'ny demi maninona raha batainy Comore mihitsy raha tsy mahasary indray tsika satria tafiakatra foana le Comore mety anahirana iny moa zany tsy hidirako iny fa andro zareo any iny fa ny zava-misy aloha zao tsy sary tsy mahita kanina any eto Madagasikara aloha dia teraka fimenomenomana koa zay ary le zavatra ataon'ny mpitondra ihany no manjary miteraka fimenomenomana io Madagasikara tsy mahazo sary amin'ny kanina io ane ho an'ny petit baolina kitra efa misy fiantraikany io fa marina hoe sahiranao anaty rano ny olona dia misy miteny inona koa zany ao ny rano fiatrehana ny rano fa eo ihany koa ny fanarahana ny zavatra hafa izany zay mila arahana ka resaka hoe Comore zany ny toe-karena aloha tsika efa resina zao tsika izy nanao kanina tsika tsy nanao nefa tsika taloha nanao kanina zao tsika lasa tsy manao miemitra zany tsika efa mba nisy sansa kely hoe io mandeha fifanana makany amin'ny mondial makany Qatar tsy mandeha dia hitatsika amin'izany fa ao anatin'ilay valiny fiainam-pirenena fomba fitantanana firenena daholo zany rehetrarehetra zany ny tsy natafita amin'ny malagasy aloha tsy hidin-dresaka satria laza kidrakidra be ny mpitondra fanjakana sy ny fédération na ny mpilalao eny ambonink'azy raha misavoritaka ny lohany ka ary amin'ny ray aman-dreny mpitantana reny misy hoahoahoa be tsy natao mahagaga mihitsy izany fa iny zany tsejajeja tsy aritra fotsiny fa zany Black Star ny Ghana zany resin'ny Comore enjany zany Ghana zany so dia averintsika hoe enjana be zany fa anjarantsika no misaitsaina lanjam-bola resin'ny Comore ny ariary amin'izao fotoana izay fa nitenen'le namana teto zay dia zany no zava-misy iainantsika ndao ary namana faniry eny ary manomboka eto dia tapany faharoatsika dia anao ny fanadadiana hitondra ny lafim-baovao samihafa dia efa ambadika ihany koa député fetra Rahalamijafombololona iara-dalina amintsika rehefa avy eo fa aleo aloha rina omena zany le situation na le endrikendriky ny zava-misy taorianany rano be tamin'ny fahafito ambin'ny folo volana janoary teo satria tsika moa omaly ny teny rina hoe inona no évaluation an'izao iendriky ny rano be eto Antananarivo renivohitra izao indrindraindrindra avy any amin'ny ivon'ny BNGRC zay tokony mamoaka ny statistika n'ireo endriky ny trabona zany sy ny fahavoazana tao anatiny ny rano be iny alohan'ny tena hidirantsika lasa ny zavatra hafa zany dia mba omentsika aloha zay satria tsika hainao mandrery dia tsara ho fantatry ny rehetra zany zay omaly tamin'ny 10 mora hariva zany raha ny point de situation zany satria nivoaka zany ny fanazavahana fa ilay fito zany ity orambe eto amintsika ity zany na le hoe zone de convergence intertropicale zay miteraka orambe mbola cyclone ho zay sy namana rina hatramin'ny omaly misy dikany zany ziriziritsika satria raha cyclone koa dia azo lazaina zany fa mbola 2 na 3 na 4 fois an'izao situation zao no mbola hitranga eto Madagasikara fa io koa nefa rina rabe mananjara ho antsika mpijery mpiaino arakaraka ny lalan'le cyclone io avy any atsimo sa avy any atsinanana sa avy any avaratra sa avy any andrefana fa arakaraka izay ny amafy ny cyclone dia zao koa avy any amin'ny Océan Indiana sa avy aty amin'ny Canal de Mozambique misy dikany daholo zany rehefa eo anivon'ny famantarana ny toetrandro zany rehetrarehetra zany dia ho hitantsika eo ny fivoarana zany fa tsisy aniry loza akory fa le fiomanana zay koa le hoe tempête cyclone tropicale zany mbola misy dikany satria arakaraky ny amafiny sy ny rivotra hoetiny sy ny velarana hoetiny no ahafahana mamalitra ny sokajy misy azy indray rehefa tonga anatin'izany sehatra zany fa ny ovakitsika aloha zany dia hoe raha ny endriky ny zava-misy zany
vokatry ny ranobe tamin'ny fafito amby folo volana janoary rina zay navoaka amin'ny BNGRC omaly tamin'ny 10 mora arivo dia avoakantsika ity dia nisan'ny namony ainy zany tamin'ny ranobe iny dia 10 dia ny 3 tao Ambomangakely, 2 tao Alasora, 2 tao Anansana, 2 tao Manjakaray, 2 tao Ambodepina ary 2 tao Ambodro, Ambomanarina zany. Nisan'ny naratra dia 2 ary ny isan'ireo nafindra toerana vonjimaika omaly zany dia 500 isa zany. Dia ny vokatra zany, ny fahasimbana zany, materiel ndraiky fa reto moa zany olombelona reto resantsika reto dia hita zany ny fahasimbana atao amin'izay dia nisy trano ny Anjera, nisy tany Niotsaka, nisy tambony rodana, nisy tetezana lasan'ny rano, nisy rarivato ny rodana, nisy fefilovaky ary nisy fambolena difitry ny rano. Zay zany ny lafiny hoe toetra rà zany hoe ny tombana ny zava-misy nanomboka tamin'ny fafito amby folon'ny volana janoary iny zay fatatsika fa mandraparain'ny andro le ranobe ary nandifitra ny tanàna rehetra dia mbola mitohy zany tamin'ny omaly nitohy androany maraina io iangaviantsika ny namana moa zany raha ohatra ka misy sary afaka andravana izany zany dia efitra resantsika zay satria ho an'ny tetsy Anosy ty tena mampalahelo kely marobe mitranga ohatran'izao fa tena ity zany ananantsika précision sary nanefa ny namana zany tena ao anaty rano tanteraka ilay trano zay hitantsika etsy Anosy tsy lavitra ny misy ny anay eto Anosipatrana ny misy an'izany dia tafiditra ao anaty rano ity zao dia hitantsika tsara mihitsy ny latabatra sy ireo fitaovana samihafa dia voatery akarina zany satria efa ao anaty rano zany ao anaty trano zany le rano dia tena ny loza dia mifangaro amin'ny maloto le toalety zany dia efa miara mitovy amin'le niveau amin'ilay trano dia jerevantsika amin'izao efa tafiditra anaty trano dia le lomotra sy le loto samihafa tonga anaty trano mampalahelo ny trangan-davatra toy izao zany tena vraiment hoe tena mampalahelo le izy satria tena loto zany no tafiditra tsy hoe rano tsotra tsony no tafiditra anatin'le isan-tokantrano fa le tena efa loto dia misy antony zavatra maro rehefa manao ny fanadihadiana amin'izao tsika dia ao anatin'izao daholo ny hoe satria tsisy fantsona tsony ahafahana mamoaka n'ilay rano satria tery raha teo ilay lalan-drano satria dia efa feno trano eny ambonin'ny kanala efa feno trano eny amin'ny toerana zay tsy tokony hanaovana fanorenana zany rehetrarehetra any dia mitarika olana daholo ao anatin'izao ka manjary tonga miparitaka amina toerana samihafa izy ny tetsy Andravoahangy io maraina io dia mbola raikitra ny fitaterana party amina sarety ho an'ireo andeha hiazo ny toeram-piasana io hitantsika amin'ny sary io dia mbola andeha hiazo ny toeram-piasana dia nandeha ny sarety mba mikandra miboay kely ao anatina andro vitsivitsy tahaka izao hoe eny ny zavatra rehetra moa zany dia mifampilapily eo daholo tsisy ngamba maharatsy an'izany satria raha tsisy ny sarety koa aloha apita ny olona maika tsy maintsy mamonjy asa satria na eo raha lay loza zay mahazo atsika dia ny famokarana tsy maintsy atao ao anatin'izay hoe miasa ahafahana zany mitondra fiarikarena ny isan-tokantrano sy ny famokarana ho an'ny tanindrazan'izay satria ny fiainan'ny firenena mitoy foana dia anaovantsika tena fakahirezana rangaha ho amin'ny malagasy rehetra ho an'ny mponina Antananarivo amin'izao tranga sy anatin'izao hoe tena lafinjavatra zay tena hoe mikapoka mafy zay mahavoavely rano ny mponina Antananarivo izao. Indroaro omeko amintsika aloha zany ny fandehan'ny renirano eto amin'ny lemaka Antananarivo raha ny hatramin'ny omaly dia za moa ny teny teo manambana say iny izy ity izy ity efa loza mitatao zany hoe efa faritra mena omaly isika raha ohatra ka hiazo ny toeram-piasana dia niteny tamintsika hoe niakatra ny renirano nikopa satria hitantsika zany iny bypass rehetrarehetra iny dia ao anatin'izay ny hoe eo amin'ny safy vavany dia ny fanazavana ara-teknika zany omen'ny apipa zany zay misy any précision avy any amin'ny BNGRC zany no iaraka tambatsika omentsika la information tena capitale le vahoaka
vahoaka mba hahafahantsika vahoaka zany miomana eny amin'ny faritra rehetra misy atsika satria zany no anjara andraikitsika ety anivo ny ano manjery loza amin'ny tatao izy ity zany hoe rehefa miloza amin'ny tatao dia lokomena zany no ao anatin'izay fa ny faritra aloha zany voakasika ao anatananarivo sy manodidina mazava ho azy Antananarivo ao anatin'izay fa ho an'ny renirano dia resahantsika zany dia tsefa Androibe Atsahadita Bongatsara Tanety kely Ambohijoky Alatsinainambazaha Pahatrosy Solandy Kadivorobe Ampanefy Soavina Nosy Zato Andrefana Apitatafika Ambavady Tokana Fenorivo Itosy Ambotry-Manjaka Fedanana Apangabe zay zany no anisany commune voakasika izany ao anatin'izay hoe lokomena izay fa ho an'ny renirano Sisaony tsara ihany no miresaka amintsika zany satria raha ny ahavon'ny Sisaony eo amin'ny Marodrefin'Andramasina dia 2 metatra sy 5 eo ny avony dia niakatra zany aotra faingo 12 metatra zany tao anatin'ny 10 ora dia raha ny ahavon'ny Sisaony ndray aty Apitatafika teo amin'ny 3.20 metatra io zany Marodrefina Apitatafika zany fa niakatra aotra faingo 20 metatra zany zay ahavon'izay zany tao anatin'ny 10 ora zany hatramin'ny omaly zay situation mentsika izay ary ho tratra zany rehefa zany ao anatin'izay fanayana ny loza amin'ny tatao zay na le lokomena dia hoe 3.20 metatra zany dia rehefa tonga amin'izay dia tratra anatin'ilay loza amin'ny tataona mena zany ho an'ny kopa ny Marodrefina 3 mita raisina zany dia eo amin'ny 2 metatra sy 1.50 eo fa niakatra aotra faingo 4 metatra eo zany ny rano tao anatin'ny 10 ora hatramin'ny omaly io zany dia ny Marodrefa ty Ambohimanambola indray zany mihazo ny bypass iny zany raisina ty Ambohimanambola dia mahita eo amin'ny 3.2 metatra zany dia niakatra teo amin'ny aotra faingo 20 metatra zany tao anatin'ny 10 ora zany raha aty amin'ny Marodrefina Nosy Zato indray dia 2.20 metatra ny avon'ny kopa dia niakatra aotra faingo 20 zany dikan'izay dia 3 metatra ny refy filazana loza manambana mavo indray zany eo Nosy Zato mbola mavo iny zany raha izay fanazavana izay ho an'ny mamba moa zany dia Marodrefina Ambodidronina andraisana azy 2.20 metatra dia niakatra aotra faingo 20 metatra tao anatin'ny 10 ora zany sorsa Apipa zay resahantsika zany ao anatin'izay hoe Apipa dia manao ny fandaminana ny resaka fandrindrana ny rano zany tsara no miresaka an'izany satria vaovao avokoa zany ary mila ifampiresahana sy mila ifampizarana zany rehetrarehetra zany ifanomezantsika eto anivon'ny onjam-peo sy ny radio zany dia etintsika ilazana fa trabona zany ny tanàna Antananarivo sy manodidina rehetra dia misy ny site d'hébergement zany na ny toerana handraisana an'ireo trabona zany dia ny site d'hébergement zany vakitsika zany dia anisan'izany ny Vancouver zany na tsy mitafo zany dia ny site Floréal Kazomanga Andraharo ao anatin'ny firaisana voalohany sady firaisana fahaenina ihany koa moa zany dia ny Diga Ambodimita ao anatin'ny boriboritany fahaenina dia Ambohipotsy boriboritany faharoa Tsahatsoro boriboritany faharoa dia ny Jardin Nandohala anatin'ny boriboritany faharoa fa ny site d'hébergement ilay hoe mitafo zany na hoe couvert zany dia ny gymnase Besarety boriboritany fahatelo dia ny gymnase Mahamasina boriboritany fahaefatra dia ny gymnase Akorondrano boriboritany fahatelo ao anatin'izay zany tena tafiditra tanteraka ao anatin'izay hoe trabona zany ny eto Antananarivo sy manodidina maro moa tsika dia efa tena niantso mihitsy hoe mba omeo mihitsy zay mety ho maximum na information eny any vahoaka satria mbola betsaka no isolé zany teny amin'ny faritra samihafa zay misy azy satria feno rano be zany dia hatramin'ny Mahaliariva ihany koa dia nisy menasy ny amin'ny hoe vaky ny fefilohana Ambotry-Manjaka dia nanao antso avy mihitsy ny filoha tany amina fokotany anankiray tao Ambotry-Manjaka zany ny amin'ny hoe miantsoantso ny ponina zany ary nisy fitsofana sifle misy ny amin'ny hoe ndao hovonjena amin'ny fefiloha fa grave io raha vaky zany dia betsaka ihany moa zany ny tonga tao anatin'izay adevitra zay resahantsika izay tena tsy maintsy ny resahantsika zany rehetrarehetra manintsika miresaka an'izany dia fantatsika ary apetratsika mazava tsara mihitsy ny amin'ny hoe itsika dia efa miara-mitepo ao anatin'izay hoe tanindrazam-boninana izay ka everitsika fa zava-dehibe
ny fampizarana ny vaovao samihafa zany asa na vokatra zany rehetrarehetra izany fa dia nofoanany afoloha zany lay hoe saika anaovana n'lay fanombohan'ny fambolekazo amin'ny fomba nasionaly zay saika tokony natao tany Manora de ity moa zany a tsy tahaky ny mahazatra ny fitondrana teo aloha hatramin'izay le fomba mampanao am'izao ary zaingy no manahirana le fihetsiky le fitondram-panjakany lay zavatra tao de misy foana lay hoe récupération politique sy lay oeraoera zany tsarotsika tsara rehefa nisy taona anatina hoe anao reboisement ohatra an'izao ny fitondram-panjakana tamin'ny fitondram-panjakana amin'ny fandimby rehetra de tena zay tokoa le izy tena fambolekazo no atao de lay filoham-pirenena mitondra ohatra na tamin'ny andrin'Andriamatoa de Ratsiraka zany na tamin'ny président Marc Ravalomanana zany na tamin'ny Andriamatoa Hery Rajaonarimampiana eny na tamin'ny andron'ny président Jafy Albert de nisy an'izay tena fambolekazo tamin'izany moa fantatsika tsara hoe nisy ny karazakazo kinina acacia grevillea sy ireo karazakazo marobe zany zay hoe reto no amboletsika arakaraky ny fanadihadiana ataony manam-pahaizana eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana hoe inona no trangan-javatra misy eto Madagasikara ao anatin'ny taona ray mifanindry tamin'ny fivoriana amin'ilay conférence zay nahazatra antsika zany le hoe COP zany satria nanomboka tany amin'ny 5 nisy an'iny conférence iny da conférence de parti iny lay COP zany fa efa tonga 26e édition moa izy de COP 26 izy farany teo de arakaraky le trangan-javatra no ahafahana manasokajy azo kesika aloha ny ambolena ohatrohatran'izao mety amin'ny Madagasikara ilaitsika amin'ity faritra ty azo acacia aloha ny ilaitsika grevillea aloha ndao ataotsika ndendray tsika metraka kininina ty ananana ty ohatrohatran'izay le fomba fandrindrany azy fa misy maro le izy fa tsy zany karazakazo tenengo zany fa misy marobe arakaraky ihany koa lay toetany zay anaovana n'le fambolekazo amin'ny fomba ofisialy dia tokony hoe tany Manora am'ty androany ty zany ny saika anaovana azy fa 7 volana janoary zay tiatsika manamarika fa 3 taona androany zany no nitondrany zao fitondrany zao zao fitondrana zay mipetraka am'izao fotoana izao ka nahemotra le izy ny fomba nanemorana azy moa de vakitsika mihitsy zany le izy tsy ho vakitsika le ry ambony zany fa le sombony ety ambany ny vakitsika ao anatin'izay fanemorana zay de hoe tsy azo any Manoro ny filoham-pireneny Andry Rajoelina nio anatrika ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny taom-pambolekazo 2024 de hoe tsy hisy ihany koa ny fambolekazo zay nikasainy ho tanterahana any amin'ny lapa-panjakana Iavoloha farany eto mila mihaino tsara tsika farany de isy ny fivoriana maiky ho tanterahana tompona ndraiky mpanjakana no tsara isan-tokony izay ho tarihy amin'ny filoham-pirenena izao maraina izao de eto am'izay le mila inona tsara hijerena izay vahaolana sy fepetra horaisina manoloana ny fiakaran'ny rano eto Antananarivo renivohitra averiko tsara le paragraphe kely miresaka an'izay de hoe hijerena izay vahaolana sy fepetra horaisina manoloana ny fiakaran'ny rano eto Antananarivo renivohitra zany zay zany de anjarantsika mety mandinika an'izay hoe ay ve izy ty mbola vao ao anatin'ny loza no mbola misy an'izay hoe hijerevana an'izay fepetra samy hafa zay omaly raha ny fantatsika mahakasika indrindra ity fiakaran-drano eto Antananarivo renivohitra ity de nisy ny fivoriana efa niarahany le soloteny anivy ministère ny asa vaventy ny corps de protection civile ministère amponina ny corps sapeur pompier zany ny APIPA ny météo ny FID le bien district ny fiadinan'ny république ny croix rouge ny ZDS na ny zone de défense et de sécurité ny BNGRCT etsy Tanimora Foibe mazava ho azy dia nisy ny fanaovana tatitra sy ny andiniana paikady entina mamonjy vona sy famondrana toerana vonjimaika ireo olona zay trabona raha tekniquement tena izay mihitsy no izy ara teknika zany ity fivoriana zay omaly ty rehefa misy ny trangan-javatra ohatran'izao fa de gaga zany tsika androany hoe bon ino moa fanapahakevitry ny filohan'ny republika iny na emotra n'lay hoe fanokafana amin'ny fomba ofisialy lay amboly azo fa nagaga ho isika hatramin'izay de zao rehefa fambolekazo de fambolekazo
fa ho an'le fitondram-panjakana tsy nionina amin'izay izy fa mbola niketrika oeraoera de hoe hitokana terrain de hitokana lalana de hijery asa EPP sa inona no eritreretana ho atao zany na bazary any Mahanoro any zany. I moa zany de fa mahazatra satria tsy manana akoatrin'ireo formule reo le fitondram-panjakana. Raha iverenantsika ny arsiva rehetrarehetra inona moa formule anana fitondram-panjakana tokanana. Raha miresaka hoe manao foto-drafitr'asa izy dia pavé tsy mihoatra ny eo amin'ny 5-4-3 kilomètre eo. Be indrindra zany teneniko zany mba miady valitra kely amin'izany. Fa eo amin'ny 2 kilometatra eo manomboka eo amin'ny 50 kilometatra efa nisan'izany inge nitokana filoham-pirenena. De eo ihany koa le hoe terrain de eo le bazary de eo la EPP na CSB. Manodidina eo foana le formule an'le foto-drafitr'asa kely madinika kely tokanany. De saika ho couplena amin'izay lay fanombohana amin'ny fomba ofisialy amin'ity reboisement ty na fambolekazo tamin'ny Mahanoro ty. Fa tsy fantatsika koa moa zay nitrangany hoe efa tena vita 100 isan-jato ve le asan'ny Mahanoro. Efa tena azo raisina ve le asan'ny Mahanoro sa asa maika natao hifanindry amin'ity 19 janvier le hoe campagne zay amin'ny fomba ofisialy lay fambolekazo ity zany. Iny zany ray. Fa eto amin'ilay fanambarana nataon'ny filohan'ny repoblika zay nresantsika hoe efa anisany fivoriana omaly raisin'ny teknisianina rehetrarehetra ary efa misy tompona andraiki-panjakana rehetrarehetra tafiditra ao anatin'izany nresantsika teo na ny teo anivon'ny mponina nresantsika teo ny teo anivon'ny fiarovam-pirenena matoa misy an'izany ZDS zany zone de défense et de sécurité nresantsika teo ny misy ny APIPA nresantsika teo misy ny FID marobe ny tao anatin'izany. Fa androany zany ny filoham-pirenena de mieritreritra indray hoe hitarika fivoriana hijerena ny vahaolana de angy vare hoy isika de averintsika ity horonam-peso horona tsara ty zay nataon'ny filohan'ny repoblika tany amin'ny 2024 tany hoany. Izy ty miresaka indrindra ny resaka rano miakatra sy ny orana zay mandalo eto Antananarivo renivohitra eny amin'ny faritra iva efa nataontsika ty omaly fa averintsika indray mba ahazoantsika onona tsara ao anatin'izao fanadidina zay resantsika izay namana teknisianina. Dikan'izany rehefa avy ny orana dia tokony tsy hiakatra intsony ny rano ety ambany tanàna ety. Ataontsika tanàna mahafinaritra ety tanàna matehonina mba ho faly nareo rehetrarehetra hoe miaina ety ataontsika madio ny tanàna. Rehefa avy ny orana dia dikan'izany dia tsy tokony hisy raha niakatra intsony ambany tanàna iny fa atao tanàna matehonina tena mahafaly mihitsiny resan'ny foronbe. Dikan'izany zao ny manko ny zavatra tsy tsapany randray amin'ny filohan'ny repoblika. Rehefa filoham-pirenena izy dia ny zavatra ambarany rehetrarehetra dia efa miendrika engagement. Tsy lay velorano 30 resahany ihany no atao hoe velorano na hoe engagement. Ino ambarantsika foana fa ambony noho ny projet sy ny programme iny. Raha miresaka projet dia hoe mety hoe azaina na tonga le adevitra hoe cimetière de projet tany amin'ny faritra Tsimonosy tany Toliara satria mety hoe ny lafiny foto-drafitr'asa, mety hoe ny lafiny fanatanterahana azy, mety ny lafiny arabola no nanahirana dia lasa maty daholo le projet rehetrarehetra ohatra zany. Fa tsy mifaritra nosy ihany raisitsika fa aty faritra Tsimonosy ny tiako tenenina amin'izay fa ny faritra rehetrarehetra zany. Ka raha sy tanteraka le projet dia lazaintsika hoe misy anton-javatra io eo amin'ny endrin'ilay toerana anatanterahana an'le projet sy ilay endriny manokana mihitsy hitondrana an'le projet amina toerana anankiray sy lay lela vola ohatra zany lay projet na TPC na transport par câble andraisitsika zany. Raisitsika projet ngeza be zay fa io le adevitra dia hoe lahara-pahamehana ve le izy amina vaninandro tahaka izao ary lahara-pahamehana tiantsika resana amina vaninandro dia hoe mifanitsy amin'le hoe tokony misy maika noho io lay sosialim-bahoaka sy zavatra hafa. Fa ankoatran'izay dia hoe manahoana io kohan'io na io vidiny io projet io TPC io zay 152 millions d'euros na 151 millions d'euros ny kohan'izany TPC izany mety ahavitana zavatra hafa zany dia mifandona eo le adevitra dia na le izy miroso na le izy miemotra lay tetikasa lehibe. Zay natao hoe projet iny zany arakaraka ny zava-misy iny. Ny programme
de hoe retony a no oviana vinaiko ho atao ao anatin'izao volana na zao taona na tsy tonga volana sy taona ara fa hoe zao herinandro na zao andro de iny koa miankina ny zava-misy sy ny toe-java-misy sy ny fiaingany zava-misy sy ny lalany zava-misy sy ny mombamomba n'lay olona hitondra n'lay programma sy manodidina n'lay olombelona miasa ao anatin'lay programma no ahafahana manatotosan'izay de iny zany zava-misy ny manankina an'izay fa ity resaka velorano ty rehefa vava mivoaka l izy de matombo teny an'izay le olona de hoe engagement zay ny vorona nge ny fatorana amin'ny elany zay le fomba fiteny ny ombo ny tazomoma ny trafony fa ny olombelona tazomoma ny teniny zay le mahasaripady an'le filoham-pirenena amin'ny teny zay tokony ho fantatry ny filoham-pirenena fa ny zavatra rehetrarehetra teneniny dia misokajy ohatran'izao ray io de efa engagement eo anatrea mivoaka satria raisy navetrana fa olon-dehibe indrindra ny tatana firenena iny teny iny ka tsy mananjo hiteniteny zavatra diso na hiteny zavatra tsy ho tanteraka satria matoa iny tenen'ny vavana de any ambadika any efa misy ratsana be da be mandray sy mampiatra zay zavatra ambarana zay filoha zay faharoa na iny zavatra teneniny iny any ko tonga de mivadika ho lalàna vetrany iny ary misy fampiarana marobe any ambadika any zay ange le fahefan'le filohan'ny repoblika de zay ny tenentsika hoe reny zavatra teneny reny misy engagement fa tsy lay 3 ny resahana ihany zay a velorano resahan'zay de io ny teneny teo hoe rehefa avy ny orana dia tsy tokony hiakatra tsony a fa mba ataontsika tanàna mateonina mahafinaritra am'izay de navoaka antsika teo ny sarina nosy zato mahafinaritra ve mijery zavatra ohatran'ireny ary raha reny loto sy ny zavatra mahazo any mponina tsy hanosy zato rery fa na ankasiny io na hanosy patrana io na hanosy be zay voly io na izanaizy na toerana rehetra alehantsika anaty rano tanteraka ny trano le vahoaka malagasy ary tsy mahafinaritra zany tsy mateonina io hitantsika io zao de bako ordure io hitantsika amin'ny sary io difotra tanteraka mihitsy nylay tabapako de azotsika atsaina ve hoe atanàn-dehibe taizany mbola nisy an'izany teo tantananarivo hatramin'ny dabapako ara dia difotry ny rano kely sisa tsy eo amin'ny atsasany akory fa ambonin'ny atsasan'le dabapako no ahitantsika amin'izao lafin-javatra de aiza zany le engagement aiza zany le velorano zay ataon'le filohan'ny repoblika manoloana natrangan-javatra resantsika tahakan'izany de ai zany le zavatra nambarana iny ny teneniny fotsiny fa mbola tsisy réalisation iny ai ny zavatra nambarana iny ny teneniny fotsiny fa mbola tsisy fiomanana tamin'iny tany ambadimbadika tany fa nyresahana fotsiny iny mba ahafahana zany manina moa zany mambabona ahafahana ihany koa zany misitona n'le fony vahoaka malagasy ary zay ho any tokony hampamaitro sy hampatonga sainy atsika isan'andro san'andro ako zay ty vahoaka malagasy azo varotana sakabelody ako zay ty vahoaka malagasy azo entina amina resaka lainga ty mba mangalao ny raha am'izay za mangalao ny raha zany fitenena avy any tsinanana zany mba hatongava saina mba mandimandy ny tsara zany mieritsereta tsara aloha malamalako ny raha zay ny fomba fiteny ako tsika mba malako ny raha tsara amin'ny zavatra rehetra zay atao fa raha tsy mitoetra ao anatin'izay tsika mandinika tsara de hoentina sy resana amin'ny zavatra rehetrarehetra de midona tsy ampotôntsony fa amina beton ngezabe ohatran'izao tipotika le izy de ny ataon'ny mpitondra inona ny ataon'ny mpitondra anao latsaina ianao vao omaly nomaly ihany ka ny resaka faky io ka ny tairina tsy samananako lazainareo fa manadio de esesonareo fa lehibe ny tanàna ohatran'izao atao tanamaro de lazainareo fa afanandevozina sy atao ohatran'izao de asaina mihaino mirany rabosa ny olona asasiezaka tsy ohatran'izao ny andrasana an'le mpitondra miassume le responsabilité hoe inona ara fa io ny zavatra mitranga tsy ianao kosa nampanantena tamin'ny fotoanandro fa manana vaholanako de androany ianao hitarika fivoriana indray de inona le fivoriana hijerena izay vahaolana sy fepetra ho raisina manoloana ny fiakaran'ny rano eto Antananarivo renivohitra efa nisy fivoriana omaly
de androany andrendray le fivoreny tarehan'le filoha de androany zany voikariko avaolana ay tsy nanana vaolana na lehibe ny tanàna zay minotsika fa tamin'izy ihany ko zay hirotsaka ho fidina tamin'ny fifidianana be ny tanàna de efa mba nanana an'izay adevitra ny resahan'izay ihany ko hoe inona mba fomba fijerina mikasika ity tanàna n'Antananarivo ity minotsika fa nisy an'izany hoe tsy mahafantatra izy ve hoe misy embouteillage eto de ahoana mba eritrerina io nge tsy vitana parkina fotsiny hoe io tsy vita amin'ny fanamboarana lalana hoe ndeha ho arindra etsy atanomena de mivany embouteillage na hoe ndeha tsika anao takedare de petahana daholo de fiarako dimy mipetraka eny amin'ny trottoir na eny amin'ny tokony tsy antsonana tsy vitan'izany rery io fa betsaka rehefa miresaka embouteillage tsika ary tsy zany téléphérique zany fa tena azo resana amin'ny lafin-javatra maro mihitsy zany ary lalana amin'ny mamahany zany embouteillage zany ary nisombona andraiky mpanjakana lehibe amin'ny alalan'ireo fiara mifamezivezy eto Antananarivo renivohitra zay vao olombelona satria tsy ho voasakanao tsy hivezivezy eto Antananarivo renivohitra ny olombelona aloha hoe telo tapitrisa zay aloha zany zay no fifamezivezena zaka nyity tanàna ity vokatra ilay teo karena vokatra ilay fikaroam-bola samihafa fa raha ohatra ka tsy mahantra Madagasikara tsisy telo tapitrisa fifamezivezy tompoka Antananarivo renivohitra efa vitany any periferika samihafa any ny fitadiavam-bola sy ny fivelomana sy ny birao rehetrarehetra fa mahatonga mbola mifamezivezy le telo tapitrisa eto Antananarivo renivohitra fa antrana ny dikan'izay satria mbola eto zany no azo lazaina fa itobian'ny raharaha rehetrarehetra amin'ireo affaire sy business rehetrarehetra sy ireo raharaha-mpanjakana rehetrarehetra akoatra ny asa manokana zay anaovana zay fifampirarahana zay tsy mintsika hoe ny tao anivon'ny tantanany commune Antananarivo amin'izao fotoan'izao nandritra ny fampilezakevitra dia tsy nanana programma mikasika an'ity resaka fako ity de mbola ho averintsika eto indray ny tenin'ny be ny tanàna raha ohatra ka vao manamana teknisianina izy mikasika le fako eto Antananarivo renivohitra ny resaka an'io nge lehibe ny tanàna zany nge nanamelohana ny eny Ravalomanana tsy voarokanareo ny fako maloto ny tanàna tsy etsina ny tatatra fa tsy ohatran'izany ny rano tsy ohatran'ireny ny rano tsy hoe ao anatin'ilay fito de efa mandeha le hoe trabona Antananarivo mbola ilay fito ve de efa trabona Antananarivo ay zany tsika anatina saison cyclonique ay zany rehefa tonga ary ilay rivodozy de ho averintsika ny kabariny be ny tanàna momba an'ity resaka fako ity iza zany no amerina ny savant commune président Rajoel amerina ny savant commune alo iverina ny commune ny samva tsika ihany no mikarakara ny fako mety sa tsy mety am'izay tsy mifanilika andraiky teo alo ataon'ny commune rehefa vita ny asa voaroaka ny fako faly ny tanàna raha tsy voaroaka ny fako de tongava ty amiko mibe ny tanàna ny tompona andraikitra raha tsy vita ny asa mety zay misy ambonin'izay ve rehefa tsy voaroaka ny fako de tongava ty amiko ozy lehibe ny tanàna reny de efa engagement reny rehefa tsy voaroaka ny fako tongava ty amiko ka le tompona andraikitra miteny maly zany fako mameny tanàna manetsina ny tatratra sy ny sisa ohatrohatran'izany misy andraikitra ilay tanàna n'Antananarivo ane zany ary zany miteraka amin'izao rambe samihafa zao akoatra ny rambole fa maninona ohatrany hoe timida ohatrany tsy de sasaresahana le fanotofana tany le rambole fa zany koa problème mangezabe amin'izao fiakarany rano zao de zany ny ilaina valiny eo anivon'ny aménagement de territoire sy eo anivon'ny ONU ihany koa amin'ilay étude d'impact environnemental me nomena lalana daholo ve zay rehetra nangataka sy nanao étude sa de bahoana fa hoany mety daholo rehefa mandeha ilay commission kely samihafa zany nge zava-misy eto zany ka raisitsika daholo zany reny engagement ny resahan'ireny tompona andraikitra reny de hoe raha mivory androany le tompona andraikitra zay tary amin'ny filopineny de ho sika ay ve marina fa hikarika vahola ny am'izao zava-misy zao fa ay ve tsy nanao an'le gouverner se prévoir na le commune na le filopirenena
ay ve ty zavatra andresana teny ambany tanàny ity niaraka tamina solombavam-boaka nanaovana fisesehoana sy ny sisa hoe manana vahaola antsika tsisy raha niakatra ntsony eo ary atsika ny fanjakana zany satria any zareo ny commune sy ny rehetrarehetra efa amin'izao fotoana izao resaka fotsiny reny rehetrarehetra reny natao anababoana ny fomba aoka fotsiny zany fa vao maika aza akoatriny hoe tsy nisy rano azon'ny vaoaka malagasy vaoaka natanaizy tokantrano fa nisy rano fa rano tany eny tsy nampozina rano maloto ny tonga isam-baravarana tonga teny ambony fandriana ary nitarika fahampitehana zavatra maro mihitsy zany mampalahelo zany ento zavatra zany everitsika fa anakambara mitovitovy amin'izany na anakambara amin'izany adevitra any satria anisan'ny iray ny alohany na solombavam-baoaka azy dia mpanolotsaina ny tanàna ary nitazona voamera ny teo anivon'ny fitantanam-bola teo anivon'izany commune urbaine n'Antananarivo zany ary nafantatra tsara ny zava-misy teo anivon'ny commune urbaine n'Antananarivo député Fetra Ralamzafimbololona zay fa eto akaiky eto amin'izao fotoana izao miaraba député Fetra ary zao moa vao tafara-dalana indray tsika de sady miaraba anao tonga sony miaraba nahatratra ny taona 2024 député Fetra miaraba faniry ary faly ihany koa miaraba sy mifanatrika amin'ny mpanaraka n'izao fandaharana miara-manonjy eto amin'ny MBS sy ny radio Mada izao miaraba ihany koa ny teknisianina rehetra ao ambadika ao marina ny teny namana faniry hoe zao ny tenako vao tafakara teto tamin'ity taona 2024 ity ka mino fa mbola tsy tara raha fampiaraba fampirary soa mba hatateraka zay fanindrina sika rehetra malagasy tsy avahana hatateraka ny fanindrina tsara io fa tsy mifandriny ratsy ary ao anatin'izany ihany koa ny anaovana kopakopa tanana ho an'ny vahoaka ny boriboritany fahadimy manokana izay miaina sady ao anatin'ny fahatapahan-jiro vao maraina toy ny eny anala mahitsy na ny sana sy ny manodidina rehetra iny de mijaly le vahoaka jaly le vahoaka namana faniry tena ny fotoana misy ny fotoana andehanana ny jiro io foy no ny fotoana mahatapaka azy ny facture tsy mivoatra miamitombo aza ny abobo sy ny atao hoe fialana sy resaka fanodikodinana saim-bahoaka mbola desera sy fanampiny fotsiny ao anatin'izany toreny tranga tany andekarika ka mba maniry mbola hitondra ny hevitra any manoloana an'ireny na tsy tena hivalapatra be aza namana faniry fa dia araroto karaka ny kopakopa tanana alohan'ny ny etya manodidina nanosy-patrana rehetra etya satria ny fanena tampoka raha lalana andeha amonjy an'izao plateau miara-manonjy zao ny tenako dia toraka izany ao ny boribory tany fahadimy mampahery an'ireo tapaka jiro rehefa tsy nisy moa ny tetikasa matotra ny tanterahana atao anatiny zay telo taona mahery nitondrany filorajoelina izay de vao misy ny olana kely varavety kely toy ireny hoe namoronana fa mipokry fa zao ny antony de zao ny mahazo atsika menakavy mba samy laza aminareo fa anetran'ireo minisitra sy mpitondra isatsokajin'ireo hatrany amin'ny filoham-pirenena eny Ambatobe tsy misy jiro tapaka zany eny asevim-porofoniny ny fanohatra amin'izay fa ny vahoaka madinika any ka ny feo anareo no entina eto ry vahoaka amin'ny mampanohatra aloha voalohany indrindra amin'ny maolo-pirenena tsotra fa ihany koa amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka namana faniry dia ho avy mihitsy isika aneo izany hoe tsy fetezany ny fandehanana raha-pirenena zany no iza no ireto mpitondra tsy afaka ireto no ireto mpitondra mpandainga araka ny teniny tompokilady zay satria mpitondra mpandainga mbola tsy nisy oatra zany tato anatin'ny 90 taona tsy vitany hoe tsy mandainga fa tsy mahay mitondra tsy mahay mitantana tsy hitako mihitsy zay zavatra hain'reto olon'reto ka nitsara amin'ireo araka ny teniko tany amin'ny gazety voaka isan'andro ndana aloha miverina mianatra sy miofany ianareo fa ampidirinareo kizy le vahoaka ianareo ny style mpiaina anaty kadiaka 4x4 any anaty trano villa tsara taresin'ny rehetrarehetra afaka misakafo sy mividy zay tianareo fa jereo amin'izao fiainan'le vahoaka malagasy fomba le mifampirary soa fa fampaherezana ny tena tokony atao ny vahoaka malagasy amin'izao zavatra iainan'izao hoe mahareta ary vahoaka malagasy tokony havaingana ary fifidianana fa raha ny mpitondra misy amin'izao fotoana izao dia tsy misy neninona ho atenaina aminy mihitsy namana faniry de miaraba ny député Fetra de mahafinaritra tonga soetsika de arabaiko koa zany député Fetra lay pitsikilo
ao anatin'ny paziny MBS misy miara-manonjy satria tafiditra ao le pitsikilo de rehefa tafiditra ao le pitsikilo fa zay moa tsy mahataitra antsika fa jerevantsika fotsiny zavatra soratany eo zany ny amin'ny zavatra inona moa zany resadresaka samihafa ny amin'ny fanesona kely tsisy impact aminay mihitsy zany ary tsy mampetibolo-maso ty tsy maintsy mandeha ty fandarina miara-manonjy ty na tianareo na sy tianareo fa io fotsiny zany de hoe aza mitady aretim-po mihaino miara-manonja rehefa tsy zakany ho zavatra mba areto ho atsika le mitsikilo ho atsika le mangarangarana mijery de sady mijery ny marary fo de pitefetra misy an'izany manko vitsivitsy kely de io tsika aza mitady aretim-po fa rehefa mijery radio de manomboka ty amin'ny 87.5 ety misy FM de mandraka ty amin'ny 107.4 ty ngamby izay de andeha antsara misy eo amin'ny 10 isy eo ny radio eto Antananarivo renivohitra fa rehefa tonga ny amin'ny 740 aza maka aretim-po ato amin'ny miara-manonja ny MBS fa manjary marary fotsifidiny amin'izao sehatra ny fiainana efa mafy zao de mbola aka aretim-po miaraka aminay ato aloha fa ato ndray de tsy maintsy mandeha ary tsy maintsy miteny satria misy zavatra maro be tsy maintsy tenenina ary tsy maintsy hitondrana fanazavana eto depute Fetra Lalamzafimbolona ka resaka tsika momba an'le tanàna Antananarivo depute Fetra amin'ilay resaka rano sy manodidina ianao anisan'ny mpitatana anisan'ny tompon'andraikitra mahafantatra tsara ary mino fa manakambara amin'ny zavatra rehetra zay tokony resana. Marina tokoa zany nisy ny fotoana zay niarahana ny tena moa tao anivon'ny flankevitry ny tanàna Antananarivo raha be ny tanàna tamin'izany fotoana ny be ny tanàna Laura Valomanana zay arabaina manokana eto ihany koa natratra ny taona vaovao satria reny no ray aman-drenin'ny tanàna reny ny olona tao hoe nanana fahatsorana sy fanetretena ary tsy mba nilady niditra atao hoe sakoroka ao anatina hoe fifanaratsiana na zanatra zavatra toy izany toy ny fanao sasany ka mendrika ao alay tahaka ny ray aman-dreny tahaka ireny marina mihitsy zany raha tao anivon'ny tanàna Antananarivo izahay marina dia nahita hoe inona moa ny fepetra ny lalana tokony ho diavina alohany azahoana lalana sy dingana rehetra azoana lalana manototra na manao remblayage na autorisation na remblayage zany fatarina andretra fa misy atao commission quadripartite na hoe ivondronana rafitra efatra de ao anatin'izany ny commune urbaine Antananarivo ao anatin'izay ny apipa ao anatiny ihany koa ny ministera ny rano ary ao indrindra ary anisany manana andraikitra lehibe indrindra ny ministera amin'ny fanajariana ny tany ny zava-misy dia efa niarantsika nahita teo ny sarina lefa ny teknisianina mahakasika ny resaka fampanantenana nataony zao be ny tanàna ankehitrinina tanàna Antananarivo zao raha nirotsaka hofidiana dia iarahana mahita moa am'izao tsika miteny zao hoe inona no niova tsy niaratsy ara ve ny zava-misy niaratsy amin'ny lafiny rehetra na ny resaka fivariana ny rano na ny resaka fandoava-kehitra io dia any re manapatra ny tsy fananana satria nao io ampiakarina avo 20-50 avo zato eny ny etra tany sy ny etra trano asaina lohany eny amboribory tany fahadimy ary tsy manam-bola itsony tsy arak'le zavatra nampanantenaina sy ny abobo zay nitovizana izy rehetra tao anatiny hoe IRK IRD IR foibetsaka IRF ave sa IRINina IRMAR reny rehetrarehetra reny dia ny fatorana ny teniny nataony satria ny teniny tsy atao betsaka fa ny mamerina azy eny sarotra ary tsy adala ny taolo raha ny teny an'izay fa raha misy ny olona teny hiaran'izany dia ireto mpitondra sy ny ekipany olona vitsy anisany sisy izy ireo olona vitsy anisa kely sisy ireo namana faniry aorim-piaino ajaina efa nialany namany ireo na olom-boafidy na olom-boatendry ny olom-boatendry moa mbola somary mifikitra eo farany akamaroan'ny olom-boafidy miaraka amin'ireo ny fanohana an'ireny nanomboka teny amin'ny faritra iva ny hatrany amin'ny faritra atria ireo ny eritreretra ny fananohana azy dia diso fanantenana ka eto izahay mitondra ny tenin'ireo olona ireo eto izahay mitondra ny fanamariana mahakasika sy fampatsefany mpitondra manomboka any amin'ny commune ka hatrany amin'ny fitondrana foibe nisy tenin'ny fanaovanao sy contrat ny fanaovanao tamin'ny vahoaka ane hoe reto no ataonao ka verenako amin'izay le resaka fanotorana tany teo zava-misy ekena amin'ny apahany mety anton'izany atao hoe tsy tompon'andraikitra ve le vahoaka fa ianareo any koa ngeny nanabady saim-bahoaka teto naveranareo anao barana le vahoaka hatramin'ny fanonganam-panjakana naveranareo ivarotra teny nanao maloto teny amin'iny avenue iny
izany nampianadratsy an'le mpitondra ianao andriamatoa any rajoelona mpitarika amin'ny fanongoana-panjakana tamin'ny 7 ny fidrantkeny anosindray ianareo avy eo eny manao maloto daolina rehetrarehetra na mpivarotra na mpiloka na veliloka le vahoaka malagasy tetantaran'Antananarivo satria vavy nanonga-panjakana ianao discipline tsy misy an'izany teto rehefa avy eo amin'izay a zatra n'le baranahany le vahoaka nisy ampahany betsaka na baranahany izay de io mbola mitoy olo izy zay nyteneniko to hoe amin'ny apahany a le fanariana fako eny amin'ny lakan-drano anisany a manetsina nyza lakan-drano zany a fa mahatonga ny rano hiakatra tsy izay ihany fa ny tena antony de izao reo rafitra rehetra ireo anjakan'ny kolikoly anarany fotsiny tamin'ny voalondohany taona 2024 io be ny tanàna am'izao fotoana zao 900 zao dia namoaka arrêté milaza ny fanatsarana aloha na fampiatona ny resaka fanotorana inona zava-nisy ny verina sady ny alalana taty amin'ny volana aogostra 2024 aogostra 2024 nisy famatsim-bola azo avy any amin'ny sampandraraha frantsay a amin'ny resaka fampandronana ny AFD vola tany amin'ny 53 milliards d'ariary tany amin'ny 250 milliards na 500 milliards ariary azo ny fanjakana foy be izay iarahana tamin'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny ampipasy nrehetraretra aizy zany vola zany satria vola tsy toko tsy forohana nylazana sotra ndreny oeraoerana ataon'izao fitondrana zao hoe raha vao tonga teo izy tamin'ny 7 de nanamboatra ny tena Besarety raha tsy diso atainy amin'ny faritra saiko tsy isy tsony mitondra-drano ny orana voalohany tamin'ny 2019 fa efa ankity amin'ny président Marc Ravalomanana iny izy ny nanao voalohany an'iny de efa nisy vaolana amin'ny apahany efa nisy voavaha amin'ny apahany ny olana fa ny oeraoeran'ny reto mpitondry reto tarian'Andriamatoa Andry Rajoelina tsy isy tsony mitondra-drano vao maika ara ny beton lalana nasina vao maika beton koa fahatsetsena tany amin'izany lalana tena Besarety mitovy tsisy hafa ihany amin'ity resaka kianja amin'ny Barea ny andro voalohany ny orana voalohany rotsaka de niakatra zay tsy izy a ny rano ary nanenika ny rano tokotany ny Barea zany toraka zany keo zao tsetsatetsa tsy aritra ny eny amin'ny CTC nge voaterina findre ny CTC eny somandrakizay zay misy an'le lazaina fa sekoly manara-penitra natsangana tena EPP vatondraky ny rano ane zany hitanareo fa manody vely rano tsy taterahana io zao nareo velesin'le rano ary ianareo tsy velesin'le rano fa miamikaminy ery ambony kanape sy ery ambony kadiaka ery fa le vahoaka malagasy atrany ampandrina ny rano araky ny teny namana faniry io maraina de asina sary ihany namana teknisiana mandravaka an'izay misy marina satria tsy misy épargne Antananarivo loha nitako sa ny manodidina Antananarivo renivohitra distrika enina eny aminay ny Amboditsira eny ambalahana ny rano eny amin'ny olona satria ny antony de izao ny tena antony moa le teniko te de hoe le kolikoly le kolikoly ao anatin'ny fanomezana autorisation de tena angadiny reto olona reto ary kapokany reto mpitondry reto am'izao fotoana zao nanomboka tamin'ny 7 io fanotorana ary izy le manototra ny mpanambola tsy maninona tena eto za tsy miteny ratsy daholo akory ny vahiny fa ny mpanambola karana ny akamarony no miraitsy kombakomba am'ireo ministera fanajariana ny tany ny commune urbaine Antananarivo de mody natsahatra kely araky ny teniko teo tany amin'ny taona 2024 fa niverina sady ndray tamin'ny 2024 izany no antony de le vahoaka nampanatenaina zao rehetrarehetra zao tazatsika amin'ny sary zao tana Waterfront io zao ka io tana Waterfront ny totofany mihitsy vao nanototra io de niteny aminay nyteny manjakaray nanao hoe zay no sahirana eto satria anisan'ny fivarinan rano sy fiandronany rano sy fivarinan rano izao totofany mbola vahiny io mba tsy karana ndray io raha io aloha de io mivokany io miariary ary le tompony io zao ny zavatra mandrora amin'ny tsy lany ny lehibe nefa quartier résidentiel ty satria misy an'leritry ny trano architecture frantsay tsy trano gasy manko reo fa trano architecture frantsay trano gasy ny endriny zany de trano ohatrany hoe trano taloha trano gasy taloha reny natao an'izany na de moderna daholo ary ny zavatra rehetra ao anatiny fa nisy an'izany fa so ihany fa nataony moderna de mety tsara fototra le izy fa ny tena mampalahelo ao anatin'izany le vahoaka madinika le nampanantenaina zao volana sy kitana rehetra zao am'izao tsika mitendra hoe aiza ianareo ny tenin'ireo aloha entina izao ankehitriny eto amin'ny plateau amin'ny miara-manonjy zao hoe aiza Andriamatoa Rajoelina aiza Andriamatoa ministra ny fanajariana ny tany aiza Andriamatoa be ny tanàna Antananarivo le zavatra ny lokalokanareo menakavy fa izao ny zava-misy io ny eny Anosy be io ny zavatra hitantsika teny ananana teny Waterfront teo de ty etsy Anosy ty amin'ny Azeraty eo amin'ny mpivarotra voninkazo Anosy mandalo amin'ny Azeraty atao amin'ny hôtel zao ty akavanana ty de vokatry ny kolikoly amin'ny resaka fanotorana tany teto amin'ny firenena nanomboka tamin'ny 7 raha nilaza ny
ny fitondrany andro rajoelona tamin'ireny hoe tsy nisy ny famatsim-bola satria avy nanonga mpanjakana izy moa lazay révolution zay izy rery ny mino an'izay fa hoe tsisy mihina révolution nisy teto fa fandrobana fahefana fandrobana ny arem-pirenena fanaovana tantely afadrakotra ny arem-pirenena no nisy teto reny le varotana ny soalala de mody nanamboarana ny tao amin'ny coliseum tsy fantatra ohatrinona marina 100 millions de dollars 200 millions 300 millions fa de namidy io raha ohatra ka fitondrana teteza mita tsy manana fahefana zao any an-trano de ohatra mipisina mihitsy tena loza tsisy ohatry ty tena manody le izy ny tena loza nge de zao e tsy le mpitondra nandray fanapahan-kevitra sy mpanao kolikoly hatramin'ny 7 no iaran'zao sy anjadino zao loza tsy manam-paharoa izao fa le vahoaka no fitahana le vahoaka tena hoe nampanantenaina zao zavatra tsara zavatsoa abobo sy ny rehetrarehetra ao tompona ndraiky tianareo mpitondra am'izao fotoana zao ary tianareo mpitondra irery fa raha tamin'ny 7 febroary 7 nanao lahateny a nataony filohan-kehitriny a tao amin'ny arena dia resaka zavatra be deabe na resaka jirama resaka herinaratra resaka général électrique resaka fampiresahana amin'ny resaka mpamatsy vola sy ny resaka efa volona taolany zavadrehetra fa efa ho avy le fampandrosoana fa fahatongavako eo amin'ny fitondrana ny ela dia mandroso a le Madagasikara aiza tsika andre matofilo am'izao fotoana itenenana andro alarobia androany sika am'izao miteny zao tondraky ny rano velesiny rano maloto mihinany tsy fihinany le vahoaka malagasy ary nareo aiza tao tsy miteny sa mbola feno ny vava tsy hitatsony zay lazaina de aty ampanohatra no ailika tsy faiza mitantana hoe fanoherana botolo izay ne milaza fotsiny zavatra tsy mety zay ne manahitaitra anareo fotsiny hoe tsy mety sa zavatra hoe izay tsy mitady toerana averinay zany izay tsy mitady toerana izay tsy mitady fiara-mitantana eto rery any ny anareo fanjatra tadiavinay fanamaivanana ny fahantrano ny vahoaka de izay de fangararano ny fitantanana ny vola fanjakana ny fanomezana reny karazany autorisation isatsokajiny reny zao ny vokany zao any vokany satria ianareo ny teo nanomboka 7 ianareo sy ny ekipa anareo naonga anareo président Valomanana tamin'ny 7 zany hoe tsy teo mihitsy ny tiako Madagasikara sy zahay efa tia anivony fanoherana ianareo manakavy no ny fandimbindimby teo aizytsika am'izao gisitra miakatra zay tsy izy ny vidim-piainana tsy voafeny fiakarany vidinetana de fironona zao atsangatsy manorana zao na manafaniry sy mpiaino jaina hoe miakatra be ngeny ny sarany fitaterana miraisam-pirenena miakatra be ne zao e ka raha miakatra io tsy ao Madagasikara rery fa amin'ny firenena 200 ambiny manera-tany fina ny fandraisana zany amin'ny vidin'ny arkovera efa lasa 500 sy 400 am'izao androany zao ny kilao amin'ny fantsika efa lasa 7 am'izao tsika miteny zao raha 5 sy 4 zany mbola herinandro vitsivitsy lasa zay torak' zany tsy voaresaka ny zavatra hafa sy ny kojakoja ilaina amin'ny fanamboaran-trano fa ny resaka ferraron resahana resaka simany resahana izay mbola namana an'ireo abobo ny vahoaka malagasy ihany ko hoe nafarany ny SPM tsy nisy SPM na nafatra sima zany teto na indray mandeha aza fa siman'olona mpandrara vahiny namana na tsy namanareo tany niterenareo fotsiny hoe io a de tsy maintsy amidiny la am'izao vidiny ohatr'zao a de lazaina fa ny fanjakana na nafatra azy zany le fanao nareo ela ny toratorahana ianareo tsy voamasonangatra any no voanareo fa mbola tsy haiko mihitsy na voamason inona fa ny anjadiny zany rehetrarehetra any de ny vahoaka malagasy ny tena hitambesarana zany zavatra rehetrarehetra zany zany fahantrana sy fahasairanana rehetra zany dia ny vahoaka malagasy fa ianareo ary mbola ho adininy ianareo reo mbola ho adininy ianareo nanahoana moa ny tany apostinareo sy tany amin'ny comptenareo talohan'ny 7 talohan'ny nanongananareo ny mpitondra voafidim-bahoaka teto ara-dalàna tamin'izany fotoana de am'izao isika miteny zao ndao tany saina daholo fa mikarama ohatriny nareo mianakavy nanahoana ny etra nareo mianakavy nalohanareo tokony ho hita arak'izay taratasy ketra sy fandava-ketra nataonareo zay ny volanitra taminareo tsirairay avy marina mety nisy pretinao na misy navadika reo tamin'ny anaran'olo-kafa fa tsy maintsy ho arahany ianareo rehetrarehetra reo mijany loatra le vahoaka malagasy raha mba vitanareo nanatsara na de kely varavety ara ny fiainany vahoaka malagasy sy nahafehan'le farafakeliny amin'ny fiakaran'le vidim-piainana
toy izao miatra mivoaka malagasy am'izao teny fotoana itenentsika eo mety nanakipy maso any izahay taty anivon'ny fanoherana fa tena tsy lasy ty e mbola mirehare ianareo tsy misy nininina hainareo miverena mianatra zay ny tenin'ny profesera tompokla James Saratsima miverena aloha mianatra de mba eno ihany ny tenina ray aman-dreny ary azaratsiana azam-piadina ny vahoaka malagasy sy ny orinasam-panjakana azam-piadina ny vahoaka malagasy sy ny mpitandro filaminana fa raha nisy nanao toy izany de tsisy afa-tsy anareo tato anatin'ny 80 taona akoatry ny efa tsy afaka de ampiadina ohatra ny am'jirama zany resahako zany mbola tsy tanam-potoana moa ny tenako itenenana mahakasika ny jirama ka dia mba tianao jaina aka fotoana kely ny hevitra araky ny angom-baovao sy ny fanadiadiana zay natao mahakasika n'ireny hoe fipoahana tany andekaleka ireny tsy hainy tsy ametraka fanontaniana manoloana ny tompona raiky indrindra moa zany fa ny filoham-pirenena sy ny prime ministre ny any jirama reny izay tsy ady aminareo jirama fantatray fa ny baiko sy ny safidy ny mpitondra na tonga anareo nampiakatra satria zao zany raha araky ny angom-baovao azo maripotitra ny antony re fipoahana ireny nisy aloha ny toromarika nanao hoe zéro coupure zany hoe tsy misy fahatapahana mihitsy mandritry ny fetiny faran'ny taona iny faran'ny taona iny zay zany ny toromarika nomeny ny mpitondra atsika eto Madagasikara am'izao fotoana zao hoe tsy misy tsara levitra fa izao ny olana raha misy ve ohatra fiara anankiray atao ve mpitatitra entana efa soratan'ny mpanamboatra azy hoe dimanjato kilao ihany ny zakan'io de asainao mizaka ny tserany aina mivezivezy oentina nga ray taonina fa na ray taonina sasany mihitsy arasena entiny io fa mandeha ranga fa mety io gagy anao fa mizara roa le fiara rehefa aveo mipoaka amin'ny moterany mitapy le motera tsy fantatra tsony daoly de vao rehefa anina de hoe lazaina fa mamorona nisy rano agnaman'le lasantsy nisy ny gafy mihitsy zao zavatra ao satria inona le safidy natao no ampiadin'ireo olon'ireo atsika vahoaka amin'ny mpiasany jirama teknisianina ary efa teniky tety zany tany aloha tany namana faniry sy mpiainao jaina hoe lay mpitondra atsika tsy mba miain'ny teknisianina na amin'ny fitantanam-bola io na am'resaka herinaratra io na am'resaka jono na resaka fambolena io fa izy teknisianina no teknisianina na amin'ny alalan'ny resaka hoe teti-bola na resaka etra moa fa nyresahantsika teto fa izy sady mieritra tsy hita hoe taizany ny anarany azy na taizany naizany azy fa tsy mihainy le atao hoe teknisianina ny teknisianina koa feny koa ny vava de mangina satria te hijanona amin'ny toerana misy azy de ny tsy mahay nininina no tena mitondra n'le firenena le tsy manana fahalalana sy fahendrenna ny tena mitondra le firenena zay ny tena natonga ny teny teo hoe miverena aloha mianatra andre matofoloa miverena aloha makatraikefa miverena aloha mba mifandinika amin'ny olona atao hoe mahay an'izany fitantanany zany iza moa no manapaka vahoaka malagasy eo ny arahany aina tetiny ny arahana hita tetiny zava-misy ny arahantsika malala ny zava-misy am'izao fotoan'izao resaka jirama resaka herinaratra resaka rano resaka tondra-drano resaka etra-trano etra-tany resaka fiakarany vidinetana resaka tsy fandriam-pahalemana resaka aretina tsy hitanao tsony mihitsy tena tsy hitanao tsony mihitsy fa dia fanana lainga sy abobo araky ny teniko teo mba hivereno jerena ary vahoaka ny lahatenin'Andriamatofoloha tamin'ny 17 febroary 2024 raha te haka-lagy kely sy te hiaino abobo hoe inona ny abobo ny fanana mahana ny filoham-pirenena sy ny ekipany ny vahoaka malagasy tamin'ny alohan'ny idirany ivereny no filoham-pirenena indray tamin'ny nafilohan'ny teteza mitazy zavatra toy izany ny ainatsika eto ka tena hoe zatsy miteny hoe makarary fofa maharomotra mampitroatra mihitsy satria zay le tena hoe ampedina ny samy vahoaka malagasy nampedina tsisy navitananao toy izany afa-tsy filoham-pirenena ankehitriny noho ny politika betsaka nge ny olona ny fandona ara-politika tety na Andriamato Ravalomanana sy Andriamato Ratsiraka Andriamato Ratsiraka sy Andriamato Zafy Albert maromaro isan-karazany Zafy Albert sy Ratsiraka fa noho ny tonga Andriamato Andry Rajoelina niditra teo amin'ny sehatra politika no nisy an'izany hoe mpivady miady nisaraka noho ny resaka politika miady ny mpianaka ny ray aman-dresy zanaka miady ny mpiara-monina zao vao pirofo fa resaka mibetsaka
ny totongana le fiainany le firenena, ny totongana le fiarahamonina, ny totongana ny resaka fandriam-pahalemana, tsy mitotongana am'izao tsika miteny zao. Mitotongana ny zava-drehetra ka mahatonga saina ry vahoaka malagasy. Misy antony zany. Raha eo anatin'izany koa ohatra ny resaka président Fokontany. Satria président Fokontany efa takin'ny vahoaka maro mba hampandrosoany ny fotony fa mahalala ny olona tokony atao ao izy. Tsy adala izy ka hifidy olona adala. Na olona fa gadra lava miala tsiny, na olona mpangalatra na pisiloko mbola ho ataony satria izy mahalala ny tokony hitatana ny Fokontany. Tsy zany ane zava-misy fa nainay boribory-tany fahadimy. Resaka politika be n'ity zavatra ity. Dia olona efa voavy nivoaka ny fonjany sasany lasa filoha-pokotany. Olona efa nanodikodina sy olona efa nanana raratany amin'ny fitsarana ny lasa président Fokontany. De tsy sasatry miova. Ary ny tena loza lasa tompona andraikitry ny TGV mihitsy, ny atoko TGV zay atoko natsanga ny filohan'ny Rajoelina, ny président Fokontany eny amin'ny boribory-tany fahadimy am'izao tsika miteny zao. De ampanaovina vely rano hoe rehefa tsy mandresy, raha mbola mandresy ny time mety de miala ianao. Zany sisa eritreretin'le mpitondra ka mbola takina manamafy natao hoe fitarainana sy ny fangatahany vahoaka teny ambobe ilafa raha hitako tamin'ny fampahalalam-baovao omaly inona ny olanareo tsy anatanterahana toy ny efa fampanantenana nataon'ny ministre écran plat izay tsy hita moa ny toy an'ny resaka na any amin'ny Bianco na any amin'ny Pako hoe aiza le raharaha na voaroroia ny ministre ny atotany teo aloha. Tao tsisy resaka itsony. Tsy resahana tsony SMMC ny Ramatorina Rakotomanga. Tsy resahana tsony zao fa de any de ohatra mipasipasona de hodina fanina. Rehefa tsy avoakanareo nefa mbola hivoaka io amin'ny fotoana tokony hivoahany. De zao aloha aleo hifidin'ny vahoaka am'izay satria fa maro ny vahoaka mitako hoe aleo ety fotony no atomboka ny fampandroana amin'ny alalan'ny fisafidiananay zay hitondra ny tanànanay sy ny fokotaninay. Ary toizako zay de tonga hatrany amin'ny hoe tsy matahotra fifidianana akory ny avy aty amin'tiako Madagasikara sy ny ety anivon'ny fanoherana. Ny RMDM zay tarihan'ny président Ravalomanana mahatonga anay mitako hoe tsy ekenay io HCC io. Tsy ekenay io fanendrena sy fisafidianana anseny io. Mitovy amin'izay eny ny fokotany zany satria efa fantatra fa olona angala bato anodikodina safidim-bahoaka reo napetraka reo ireo. Fa raha ohatra ka kilalao madio fa tsy dola makota no atao eto namana faniry dia tokony ho say anareo anao hoe ity misy pitsara ny lalao satria lalao le atao. Mariny lalao politika, tsy kilalao le politika. Raisiko tony hoe lalao fifaninanana io. Aleony pitsara fotsiny pitsara eken'ny rehetra inona ny olanareo mpitondra am'izao fotoana zao. Fa aza miafikafinao ambadika iny hoe ara-dalàna amin'ny fanendrenany hoe io voasoratra atao anaty lalàna nge fomba nanendrena azy. Fianeverinareo adala. Tsy alala ny kajikajinareo ambadika. Fantatra ohatry ny posina iny nataonareo tamin'ny 2024 fantatra ohatry ny posina iny nataonareo tamin'ny fifidianana rehetra zay ny fandimby teo. Efa mivangy eny lelan'ireo namanareo satria tsy teo hitambesarany rery atao hoe ny fanenjehana no ireny fikafika rehetra nataonareo na alany ny candidat antoananareo ireny zay tsy tokony ho lany fa nefa nanginy zay fa izay kosa manafatra zay tsy mpanakorotana Andriamatosegy lazainao fa piaro ny rafitra demokratika ianao efa ampy reny teny nataon'ny colonel Rambosalama député ny 4e arrondissement Maly reny rehefa manana ny zavatra mba tiako ambarana makasika andreny izay koa tsy mpanakorotana Andriamatosekretera-panjakana medidiny gendarmerie izay koa miaro akoatriny anjaranao miaro ny rafitra demokratika fa zay koa miaro ny zon'ny vahoaka ny fahalalana iteny amin'ny zavatra tsy mety satria tsy fananan'olo tokana tsy fananan'Andriamatoany Rajoelina sy ny TGV na ny IRD sy ny rehetrarehetra fa ny resaka hoe ny fenitra demokratika ihany koa arovanay zany satria ao anatin'izay tsy mandeha rery zany rafitra demokratika zany izay tsy nitanterahany reo nefa atao tsy nitenenao Andriamatosegy fenitra demokratika ny rafitra niteneniny fa ny resaka tsy afa miala am'izay am'izay le hoe fenitra demokratika ny manodidina an'izay rafitra demokratika sy ny fametrahana zany amin'ny toerany hoe nanaraka lizy ve sa maro anisan'ny terena fotsiny ko de ny fidy mpikambany HCC napetraka zao ny fidy sy nanendry ny mpikambany seni ngeza be mihitsy zay fanazavan'izay député fetra ao anatin'izay zavatra mihitsy no efa tsapanao fa hitanao taratra miainga avany hoe reto olona reto na inona aloha ataoko hoe tsy fahitan'ny vahoaka malagasy noho ny fahasairana tsisy fidianareo itsony ny akamaroany vahoaka malagasy zay de sury zay fa avadikareo ty hoe ho avadika eo zay ny fanondrinareo
sy nieritreritra ity mivokatry ny mpifaninana ray de tiany anareo de avadika toy izao le izy a de atao hoe tia ndray maresy na roapolo isanjata razony ity de tia nataontsika maresy lava be mantsy zay fanaovantsika hoe anokanatsika fotoana anankiray zay namana faniry anyarina hoe inona ary lizy fa manomboka maheno ako mankotsika am'le resaka confection na lisy mpifidianan'io aty ambadimbadika aty de bitefetra fa manangona manko zao tsika io manangona n'lay dola makotany ambadika any fa ho apokatsika eto io rehefa kelikely eo fa andraso loha alamitsika tsara fa oatsipitsika fotsiny ty aloha hoanay boribory tany fahadimy de niaraka tamin'ireo assistant parlementaire sy tompona ny raikitry ny tiako Madagasikara eny amin'ny fokotany eny izay nataony hoe fokotim voapirofo tamin'izany fa tsy misy mitovy ny zavatra ambarany filohan'ny fokotany 7 eny amin'ny boribory tany fahadimy mahakasika ny lisy mpifidianana ndrindrina manatsofina ny namana koa efa leo an'le tsindry atao azy raisiko namana ihany ireo satria mpiaramonina na samy hafa aza ny firehana ara-politika ny zava-misy de izao miovaova araka ny teniko teo fa maninona tsy atin'ny lisy mpifidianana de misy fokotany anankiray miteny lasa mivoaka amin'ny filoha-pokotany de any amin'ny any lakile fa ao anaty armoire midy eo zaho atonga de hijery zao ny anarako raha ao anaty lisy mpifidianana fa efa misokatra fotoana fisokafany zany fa namarinana ny anarana raha ao anaty lisy mpifidianana zany zao fotoana hitenenantsika zao tiao le izy fa za vo antso tampoka ay inona ny antony tsy eto koa ty fa ohatra mandoko trano ma tsy zay de sao de tetiavany loko ary le ordinateurnareo toatra nitsotsoahanareo fa le lisy mpifidianana iny zany no matahotra loko natota taratasy amin'ny resaka certificat de résidence ny ordinateur andrareo eo misy machine sy nretraretra ny telefona reny zany tsisy mpandoko zany aloha teo nitako raha izay de tonga andray ny hafa milaza hoe aiza hoe zay lisy mpifidianana le izy moa zany amin'ny volana martsa vao tonga eto e amin'ny volana martsa vao tonga zany lisy mpifidianana nefa zareo efa manao an'le fanesorana efa naka an'le cahier tany amin'ny safandrara tany amin'ny district karakara ny fifidianana efa naka an'le cahier tany izy anaovana le fanalana andreo le olona efa nanodimandrina ny findratoerana de eo mahagaga fa mitovy ny toromarika nomeny lehibe anjareo azy zay lehibe ara-politika no nanomeny toromarika sahako ny milaza an'izany eny amin'ny boribory tany fahadimy de ny lehibe ara-politika mameny toromarika mahakasika ny resaka lisy mpifidianana atao ve mbola tsy ao atao ve efa ao atao ve mbola tsy ao atao ve amin'ny volana marsa atao ve amin'ny volana février de zany no fandrira rana ny vahoaka amin'ny boribory tany fahadimy zay santionany ray amin'ny maro fa mahatonga nahitaky hoe fotoana zao marina ny fangatahany tena Ambohibe lafy marina ny fangatahany tena Mpefiloha-Ambody rano marina reo fangatahany reo fokotany marobe indrindra teto Antananarivo renivohitra aok'izay Andriamatoa ministry ny ato tany irosoy ny fifidianana alohan'ny vahoaka ny hifidy izay filohan'ny fokotaniny zay ray aman-dreniny eny fotony fa tsy adala izy ka hifidy olona adala na olona efa nalotoloto ny lazany na manana laza ratsy na tsy manana trakefa fa alvelao ho azy fandraisana tanana ny fampandrosoana ny fotony de ho hitatsika eo miandry ny valy teninao zay Andriamatoa ministry ny ato tany ary le resabe sy ty fanaratsiana lavana ity zay moa hatramin'ny filoha-pirenena ara de mame aotra 0/20 ny mpanohatra iny kilo anisany anankiray tena mba nanahitra mihitsy satria ny mpampianatra angeny mamenoty ekely raha aman-dreniny firenena ianao fa mpampianatra nga ianao Andriamatoa filoha raha nampianatra anao de inona no nampianarinao anay de taizitsika no nianatra de inona no nampianarinao anay fa ohatra maveloko any aminao le fanontaniana hoe raha ny fitantananareo ny firenena am'izao fotoana zao zay tarianao de ianareo ny tena aotra ary ataon'ny olona atao anareo tsy ampy fahalalana tsy ampy traikefa tanora fanahy tsy ampy fahendrena tsy ampy fahamatorana tsy mitazona ny teniny no itsara satria tahotra reo mpanohatra nanomezanao aotra amin'ny 20 anay nga zay no mitondra fa nga zay no mitatana ny vola fanjakana nga zay no manao safidy zay lara-pahamehana zay tianao nge nataonao eto am'izao fotoana zao Andriamatoa filoha ary marina ny fanamariana nataon'ny marina loatra nataon'ny filohan'ny antemeram-pirenena na atao hoe piray vondrona politika sy barao politika aminareo mihitsy ary izy nanao hoe le prime ministre atao ohatra ny tao tsy mamely ohatra ny tao tsy mahatateraka ny tena izy zany ny tokony ho kapiteny ao anatin'ny mpanatateraka de Ramatoa filohan'ny antemeram-pirenena iza le mitazona n'Andriamatoa prime ministre ao tsy ny filoha-pirenena ve mihina fa tsy ianao mihitsy
ary isaorana anao tamin'ny fahasahiana nanambaran'izany raha matoa filohan'ny antemeram-pirenena fa ny olana dia tsy anao no manala azy fa na ny solombavam-bahoaka amin'ny alala motion de censure na ny fitsipaham-pitokisana izay tsy ataonareo mandrakizay fa nanareo fanafy-kely kao fa andre matoa filoha zay mbola mitazona an'le premier ministre ka io na manafaniry ry mpiaino ajaina na hosolona ho isaky ny tapabolana ara na isan-kerinandro vao maika vola ariana sy famoam-bola mitsy antony tsy misy antony raha hosolona lava eto ty gouvernemanta ity fa le mpitondra ry amin'ny lohany ery mihitsy no matsatso le mpitondra mihitsy no mbola tsy ampy fahalalana araky ny teniko teo nitsotra indrindra de fitazomana aloha ny atao hoe engagement sy ny contrat ny fanaovanao tamin'ny vahoaka dia ny fanatanterahanao ireo karazana velo rano de hita fa tsy tanteraka ny akamarony sy ny akamarony mihitsy de mbola misy ihany le mpamandalitra sy mpanipoditra akondro aminao le mpisolelaka le mahita tombotsoa misy olom-boatendry any ambadimbadika any de manao hoe efa tena miazakazaka mihitsy le fampandrosoana tena miny manakipy masy fe reto mpanohatra reto mba ilazao anankiray io izay tsy sekoly manara-penitra anankiray manara-penitra fa zay manara-penitra lazainareo am'izao fotoana de dibo-drano daholy na hôpitaly io na sekoly io na kianjy io kianjy asa 700 tsy ampy 500 manerana amin'ny Madagasikara izay manana fokotany tsy vao 7 sy commune 7 sy rayal fokotany 7 sy rayal manerana amin'ny Madagasikara de 700 ny vitanareo de lazainareo fa miazakazaka le fampandrosoana inona mety mba tombony anankiray aloha ty mba imezana kely am'ty resaka téléphérique ty raha ny fijery azy am'izao fotoana zao zany dia mba tsy olena ny rano fotsiny ny tongotra ao mba tsy ho dibo-drano mba tsy tonga eny ambalahanao le rano satria anao ery ambony be ery raha ty sanatry de fa averin'Andriamanitra angamany le safidrano tamin'ny voasoratra tany amin'ny baiboly tamin'ny androny Noa reny iny tsy fantatra mety mbola ho tratrany ve ny amin'io avo misy an'le téléphérique eny le cabine fa ny akoatra zay tsy misy ilana azy de manapepy moa le ministra matsy anay hoe lasa manampaizana daholo indray ny ao amin'ny miara-manonjy ao sy ny ao amin'ny fanoerana hoe lasa maikajy ny resaka rentabilité resaka ainay raha matoty zao ny de faso ty jery evantsika raha tsika manao eto fa inona ny everana atsika hono hoadray io mety misy zahatra hainareo ve fanaova gazety sa nitratatry fa ny anay keo le faso ty nikajy fa hainay zany ary tsy adalàna le izy raha miteny an'izany izay hoe tsy mety io tsy lara-pahamena tsy filambaniny tsy filana voatsiary efa tenenina naninona raha vahanao ihany de naninona raha le lalana le miantona le flyover na manidina moa zany naninona farafalika matiny na renina natao naninona raha mba zavatra hafa am'le toerana 5 enina izay mampitsoka be le miditra anatananarivo no atao fa de foronina daholo zao lainga de ny tena mampiome ao anatiny de karazan'olona mitovy amin'ty leranga izay efa tale général ny fanajariana ny tany tamin'ny fitondrana teo aloha de mbola nahazo toerana indray moa am'izao fotoana zao misy olelaka fa zay mivoaka mivavan'le filoham-pirenena de izy ny voalohany tsy maintsy miteny foana hoe mety io ary tena mety io ary tokony ho atao io fa ho teknisianina manana maizy azy nefa le olona fa de mivarotra fanahy de mbola misy vitsivitsy ohatr'izany any eo misy vitsivitsy ao fa ny olana ho andro zareo olona tsy ampy isany reto ratsatanako reto sisa sambyjoro na olom-boatendry io na olom-boafidy io sambyjoro eny manao hoe monsieur le président mety le ataonao sambyjoro manoloana vahoaka hoe tena mety ny safidin'ilay filoham-pirenena fa na téléphérique io na kianja manara-penitra io na anafatra vary io zay tsy tena hitanao moa hatram'izao hoe aiza lizy de zany koa mbola anankiray eo koa moa le ministry ny varotra tsodika kely any keo fa be loatra le zavatra tianao tenenina na manafaniry sy mpiaino ajaina tena hoe feno lohanao feno ny kapoka dia voafe ny vidim-bary voafe ny vidin'entana miakatra efa 500 isan-jato ny vidiny ao anatin'ny ray roa volana na simenitra kojakoja ilaina amin'ny fanamboarana trano io na fandrafetana ny fantsika ny simenitra ny vy
ny zavatra rehetra de miakatra fo 10 ny arkovera io maraina io nandeha ny tsena ny vadiko de nilaza fa hoe 700 ny kilao ny arkovera zao tsika miteny zao raha teo aloha teo izy 2 zay ve le voafehy ministra ny varotra teleferika indray zao ny resahaniko ka zay indrindra hoa reo zany rahanao diversion mitovy an'le tany ananina ihany ary kapokan'reto fefe ela ny ela asa raha tsaronareo fa niteny ohatrao ndray mandeha hoe misy le atao hoe effet de mémoire mitambatra io mitranga amintsika menakaviro vahoaka malagasy tinina fenipenina tamin'ny 7 tinina fenipenina sy naodikodina tamin'ny 10 itinina tao zao nandrapatonga am'izao fotoana itenenantsika zao de io fa mipoka le sarimbolany ary efa ipoka io tsy zahay mampipoka an'io andray matosaigy sao de hoailika aty amin'ny mpanohatra indray ianao le mpiariny rafitra demokratika tsy nananeritreritra tony nataon'io lehibe anareo io zahay eny tsy manao atao hoe lehibe antsika fa raha mandreny ombonana ono de tsy maninona fa mody ekena aloha mba tsy isin'ny olana fa ny zava-misy de ampedina ho ale vahoaka na mipiasa mpanjakana na mipiasa ny jirama na mpitandro filaminana fa misy tompona ndraikitra tao anatin'ny jirama na mpipoka ny tamin'ireny voalohan'ny taona reny dia ilay olona ilay lehibe nilaza hoe 0 coupure nefa fantatra hoe atreto any no alefasy foana io alefasy foana zay io de andre matofoloha ity ohatrany tsy nisy ny teny nilaza ianao nanambara ianao tany amin'ny lahateninao indray mandeha zay nanao hoe nisy olona nanambitamby anao saika anome anao 40 millions d'ariary 40 millions d'ariary na hoe 200 millions de francs de apoka andekaleka silence complice ane zay na le hoe fanginana midika firaisana tsokombakoma ndray matofoloha omeo ny anaran'le olona omeo azakatahanandro hoe iza le olona nanatona anao zay tamin'izay fotoan'zay asa tamin'ny 20 zany fa ianao zany any de miaro olona any ambadimbadika any olona lefa nieritreritra anapoka zavatra mahasony vahoaka ary raha ohatra ka tena zay no eritreriny fa hita moa le izy fa diversion efa hita le izy fa fialana bala indray de mamorona antony alefa ho tambazana an'izao zay mahita ny tompona andraikitra tamin'ireny de efa niteny namana teto amin'ny miara-mononja sy tany amin'ny ainao manjery tany amin'ny tambazotra sosialy tany fa nga ohatra miditra any amin'ny WC sy any amin'ny inona any aragny WC manokana na hoe toeram-pivoahana tsy an'ny vahoaka io fa manokana tsy azonao hidikidirana fahatany de toerana stratéjika toy ny any andekaleka de eritreretinao ary zany fe tsy tokony isy ary amin'ny andro maraina be mazava be zany mazava fa tsy hoe amin'ny andro alina zany de befetra ve tsy mbola fandrendrehana sy vahoaka ndray iza no tafiditra moramora am'izany tena site stratégique site sécurisé mihitsy ianao nanome baiko nilaza fa 0 coupure nefa fantatra fa eto any ny fahafahana manome herinaratra azon'io andekaleka io omena dia mba enoy le teknisianina mba enoy atreto matoy izy miteny hoe aloha délestena aloha izy délestage de zao vao maika avy fireny ny fahavoazana de mamorona forononareo zao atsangatsy amanorana zao hoe nisy nanakorotan'io hoe mety ho mpanohatra mihitsy io hoe nisy raty saina fa teto de voaka mivaroso hoe 1 million d'ariary ka hatramin'ny 50 millions d'ariary ny vahoaka malagasy ny fahalalako an'le malagasy tsy raty saina ohatran'izany eritreretinareo izany ny vahoaka malagasy tsy anapotika zavatra mitondra soa azy zany hoe centrale barrage hydroélectrique na hoe centrale hydroélectrique zany ka nde hopotehany tsy ange tsy miady amina firenena hoe iady amin'ny Comore tsika zao mety efa resiny fa resina na ambolina izy atao tafakatra avy resaka azany zay sy namanarina teo resiny ganako le saika ampindamina vola le nambanina ohatrany to tafakatra le ohatrany nanamboarana kianja miala tsiny tsy anareo mpilalao no mampanana fa ireto le mpitondra saika anao fitaovana le lalao baolina kitra malagasy zao nareo adininy zao aritsika tsy mahazo mivantana itsony nefa inona ny nampanatenainy marina tamin'ny 20 fa tsy mahazo mivantana itsony tsika mifanarahana ny lalao ny kanina any Cameroun am'izao tsika miteny zao aiza lefa mpanatenana andre matofoloa de ity ny farany ity ny mbola resaka dira mateo ihany enoy am'izay le teknisianina andre matofoloa tsy am resaka angovo ihany fa na resaka fitantanam-bola na resaka toe-karena na resaka jono na resaka nininina ianao marina ny tompo mifanapahan-kevitra fa izao anao de tompona andraikitra am'izao fahoriany vahoaka malagasy izao satria tsy misy olona anapotika izany fananam-pirenena toy ireny
raha tsy hoe misy tany miady sanatry ka misy firenena ray manafika any angamy mety eritreretanany zany fa tsy ratsy sainy zany le malagasy araky ny eritreretanareo azy eny fantatra moa nareo fa tsy mieritreritra an'izay fa ny eritreretinareo dia niala-pa anao diversion andrendrika saim-bahoaka indray hoe nisy ny giafy indray na tonga ny zavatra hitapaka nefa ny safidy nataonareo saky izesta hoe zéro coupure na tonga n'ireny fipoahana ireny dia mbola ohatr'izay koa moa zany ry mpanisy sira le mpisolelaka le tsy malala menatra manodidina azy satria raisiko tompona andraikitra dolo reny olona ireny namana faniry spiaino reny tao amin'ny arena reny reny tao amin'ny lapan'ny kolotsaina ireny tetehaka mety zany andre matofoloha telo taona sy tapana ny arana asa tamin'ny général électrique efa hitanay eo mivaolana efa fantatra tsara dolo aiza ny olana 7000 mégawatt le ty de 400 mégawatt ndray izy tam'le hoe ny avoloha le andraso aloha angatantsika namana teknisiana alefaso kely hoe lefa ampatsahivana an'le hoe 400 mégawatt ny zakany ny eritreretin'ny fanjakana fa ho ampitombony 400 mégawatt le izy namana teknisiana vetivety mikasika ny herinaratra tsy teny hoe kapokaky fotsiny zany fa ny olona mila zavatra refesiny mila zavatra précis ny lazaiko mivoaka malagasy dia tsotra 400 mégawatt ny famokarana herinaratra napetraky ny mpitondra rehetrarehetra ny fandimby teto Madagasikara velorano nataoko mivoaka malagasy fa ao anatin'ny 5 taona ny zavatra vita atao anatin'izay 7-10 taona zay dia ho ataoko ao anatin'ny 5 taona ka apiko 400 mégawatt ny famokarana herinaratra manerana amin'ny Madagasikara iny izy iny député fetra aloha tsaika aloha averina kely aloha iny zany teneniny hoe 400 mégawatt ny famokarana herinaratra natao ny fanjakana amin'ny fandimby fa zay tsy nataon'ny olona atao anatin'ny 7-10 taona ho ataonao anatin'ny 5 taona dia ho ampitombony 400 mégawatt zany hoe 800 mégawatt zany fa 4 mégawatt zany zao aloha mandeha zao fa tsy telopolo sisa raha misy tena lozy ty namana faniry tena rehefa tsy ao le tahotra tokony mba asiana le enatra fa de tsy tahotra tsy enatra itsony dia tena hoe mirediredy lay mpitondra atsika eto Madagasikara ary ao anatin'izay rediredin'izay no ny tahotra n'le mpanohatra no ny filazan'ny zavatra marina reo mpanohatra milazany marina ary mba maniry ny anatsarana ny fiainavoaka malagasy dia zao ny anaovana anay zao aratsiana mpananina botolo aizy ka be deaibe le tiana ambara ny fotoana mandeha nefa na izany na tsy zany mety misy fotoana angataka kely amin'ny teknisianina antsika namana azotsika atao mihitsy zay mety mba hoe hitaritsika kely anitatra kely isika satria zava-dehibe loatra zay le hoe fisiny lay adevitra demokratika ny fahalalahany faneho-kevitra amin'ny resaka ara-politika satria matoa ny olona nandroso any amin'ny firenena hafa rehetra any dia namela malalaka ny mpanohatra aneho hevitra ary tsy mpanohatra no atahorana tsy ny mpanohatra no enjehana lava fa matoa miteny ny mpanohatra misy azo raisina any anatin'izay le faneho-kevitra sy tsikera atao indray tsy mby izay ny nataony ty mpitondra atsika ity fa efa reny voapirofo teo ireny ny rediredo ny zavatra tsy tateraka rehetrarehetra zay tsy mbola nisy toy izany tatanatin'ny 90 taona eny tatanatin'ny 100 taona mihitsy ara no ny tsy fahalalany fa hoe ny foto-drafitrasa maro zay teto amin'ity joro eto amin'ity fireneny ity dia tamin'ny androny fanjanahantany tamin'ny androny repoblika voalohany ny ray aman-dreny be Filibera Tsiranana nandalo tamin'ny Andriamatoa Didier Ratsiraka Andriamatoa Zafy Albert président Ravalomanana fa nataony lay filoha ankehitriny maivana ohatry ny volombolony zany ray aman-dreny satria ohatrany tsy fantany akory saika mba nianatra histo géosy histoire géographie any ve anao tany ampianarana Andriamatoa Filoha na mba namakimaky boky teny any ve anao dia mba nijerijery teny hoe nanahoana moa le tantara-pirenena inona daolo le zava-nisy teto izy any nanangana an'izao sao dia mba inkeo anao mba te hanangana hoe satria nanangana ny colisée anao sy ny coliseum dia nitrehitra fe anao nanangana zavatra ngeza indrindra teto teo atao izy hoe bâtisseur visionnaire zay indrindra fa tena mifanohatra amin'izany Andriamatoa Filoha ary saika zava-doza raha député fetra tsy manapaka ny teninao fasoa ity dia anaovana bravo an'ny mponina Ambotrimanjaka le nanohitra n'le tana masoandro fa saika zava-doza
mba arabaina zany ra namana erika randrenay vo zay anovana kopakopatanana zany de salamana soa erika satria nisy tsy fahasalamana kely erika teo a de niponina ambotry manjaka satria nanohatra an'io a tanamasoandro iny fa eritrereto tsara député fitra ho atsika mpijery mpiaino raha ohatra zany ka nitotofana nanaovana n'lay tanamasoandro inyle makambotry manjaka rehetrarehetra iny izao raha tsy nitotofana ambotry manjaka tafiditra atao anatin'le loza mitatao omaly androany moa izy zany a loza manambana loko mavo zany ambotry manjaka ary saika vaky le fefilo alina de zay ny tenentsika hoe sofa ny raha ina mponina ambotry manjaka de voatosika le izy fa raha io ny voatototra de aztsika tsahana tsara aloha hoe satria tafiditra ao anatin'ireny betsy mitatatra reny tafiditra ao anatina patrimoine ane zany e de mba aiza sy inona ny zavatra nitranga teto zao ohatra fotsiny zao rano be hoeto zay misy a anatananarivo zay député fetra tena mariny zay voalazany namana fanizaka nefa be loatra le zavatra nampanatenaina tsy tateraka be loatra le rediredy natao be loatra le teny nataona tamin'ny fampelezan-kevitra na talohan'ny fampelezan-kevitra dia zao zava-misy zao anjarany vahoaka malagasy no mitsara anjarany vahoaka malagasy no miteny hoe mbola io ihany ve nomendrika ho fidino filoha fantana nge filatsaka io e amin'ny 2023 e fantana nge fa horotsaky ny TGV io e zay vovonana aloha tsy fantatro tsy miafina amin'ny vahoaka malagasy sy nrehetrarehetra nge fa hoarotsaky ry zareo andriamatoa ny rajoelle ary zay keo manana nainay hoarotsaka koa e zay fantatray fa andresy ay sira am'zany mihitsy ka izay indrindra aloaloha iresaka kely fifidianana vetivety tsy nisy fifidianana hoe zay tsy mpanakorotana andriamatoa segy andriamatoa ministry ny filaminana anatiny nareo tompona andraikitry ny mpitandro filaminana fa izao kosa voan'ireo olona indray mandeha izay voan'ireo olona fanondrony izay fa ny fanontely ny vahoaka malagasy mihitsy sanatrira mbola fitahana raha mbola avadika ny safidiny mbola fifidianana tsy mangarary so ihany moa fa misy an'le atao hoe olafy zay am'izao fotoana zao ohatra ny nanambara rehefa tonga eo ampelantanany am'izao fotoana zao a ny fitarainana mahakasika an'ireny osoka izay a nambarany sy nitondraniny avy aty amin'ny ivon'ny fanoerana profo dia eo mpanaovana fanadiadiana zareo a am'izao fotoana zao resantsika manaraka zany rehefa fotoana manaraka ka izao ny iverenako ny resaka fifidianana tsy mpanakorotana izay ry tompona andraikitry ny mpitandro filaminana ary tsy anjaranay no miteny amin'ny vahoaka hoe andao irotaka nandao ikorotana nandao nimba zavatra tsy fomba anay zany fa izao kosa miteny fotsiny loha zay androany hoe andao raha azo atao ry mpitondra manana ny fahefana fampiresaka averina ny fanendrena zavatra ekeny rehetra olona ekeny rehetra tsy hitanila no apetraka ho tompona andraikitra eny anivony reny sampanaraha mpikarakara ny fifidianana sy mpanaramasy ny fifidianana sy ny ao anivon'ny fitsaranavy momba ny lalam-panondrena fa any akoatra zay raha mitady eritreritra amadika voka-pifidianana eo de tsy tompona andraikitra izay raha misy korotana mitrangy eto e ade miteny fa zao fotsiny a mahagaga de fa miomana izy mianakavy eo ny atonivon'ny commune urbaine Antananarivo nafanatena vely ranony arivo fampahoriana vahoaka ny tena hita teto de zao mbola mila mandà anankiray hoana izy a anoizany sy tena amin'ny tany tsara mihitsy a le zavatra nampanantena iny ko tsy nilazaina tany am-boalohany vao nanao propagandy ko tsy nambara tamin'ny vahoaka zany satria tsy hita hoe inona le vita aiza le tsena aiza le parkina aiza tsy misy raha izay tonga koa ty filoha-pirenena dia tsy vitany rehetra tao anatin'ny 20 taona sy enimpolo ho fitaiko anatin'ny 5 taona efa hiditra amin'ny fahefa taona tsika am'izao fotoana itenenantsika izao a de izao telo taona androany misy zany iantamian'le 4e iantamian'ny 4e tsika zany anomboka hiditra amin'ny fahefa taona nitondrany ny filoha andro rajoelona eo koa ny fa raha tsisy fifandimbiasa-pahefana demokratika inefatra eto tsy ho tonga de misy solomavavahoaka namana anankiray ko mbola sany teny an'izao hoe ho paradisa mihitsy ity indray a raha mbola mena mandà anankiray a ny filoha andro rajoelona ny fiainanareo no paradisa fa ny anay tena afo be ne ny vahoaka maranisa de ho afo be fa ny anareo fa presque efa ho paradisa nge ny fiainanareo am'izao tsika miteny zao hoe araky ny teniko teo hoe nanao ohatra zao nge fiakatry ny fiainanareo sy ny fiarinareo ve na tsy fantatra ava iza le vola fantatra aloha fa ny akamaroany nahodikodiny e fantatra vola azo tamin'ny tsy ara-dalàna fantatra fa arena azo tamin'ny tsy ara-dalàna ny anareo mianakavy mihitsy teneniko zany
Isan'ny samana profo amiko hoe avao ifanananareo tamin'ny taona 2024 de avao ifanananareo am'izao 2024 zao de nandenanao aona ny fandraranareo sy ny karamanareo mianakavy sy noho ny fahaizanareo any na tonga ny arenareo sy ny zanakaresinina fiara raitra trany ivela ny trano ny piscine ny vakansa avoay aminay ary adidinareo ny mamoaka an'izany ho fantatry ny vahoaka mariny amodina atao ifanambaram-pananana tany amin'ny bianko ta mariny soratanareo manolo-kafa fa miary ary fantatra inge nareo reo talohan'ny nateo amin'ny fitondrananareo daholo fantatray tsara ka de zay ny namana faniry zay ny hitako hoe amin'ny akapobe ny tiako resahana ny androany io fa de mbola takina mafisiko ny resaka foko tany ndre mato ministry ny aty tany taterao tonona mpanatenainy lay ministra zay nysoloanao teo hoe efa hiditsika fa pikarakarana azy de taterao mba isy marina zany fampandrosoany fotony ary tsy isy ny aya amin'ny resaka hoe fanodikodinana ny safidy-mbahoaka satria miaingeny fotony zany fampandrosony zany izay amin'ny akapobe no tiako resahana teo namana faniry dia makasitraka ihany ko ary mampahery ny vahoaka mpanaraka an'izao fandaran'izao araka ny teniko teo hoe mitombo ndrandray ny fotoana andehanany jiro fohy lavitra noho ny fotoana mahatapaka azy ny antony de efa ny rahantsika malala hoe noho ny tsy fahaiza mitantana sy ny fiantisipenana gérer c'est prévoir dia zao ny vokany de salovanina ny zavatra nataon'ny sasany dia lazaina fa izy nanao ny rokady lazaina fa izy nanao ny sahovika lazaina fa izy nanao ny risy fa tsisy fa resaka continuité de l'état fitohiza amin'ny fitantanana na raha-mpanjakana reny fa raha resaka chantier-ngezabe tsy nanao zany ity fitondrany ty na anankiray azaka dia ao anatin'izay asa raha mbola misy fe zavatra tianao apetaka alohan'ny tena marana antsika député fetra aloha zany de aloha mentsika any le situation aloha zany am'izao fotoana zao satria ilayntsika koa mahafantatra an'izay ilain'ny vahoaka amin'ny mahainao manjerantsika satria ny androany fa 7 volana janoary zany tamin'ny valo maraina teo député fetra zany ny zava-misy zany mikasika an'ilay ranobe zany dia 10 no maty 10 no avitra na somatsara zany dia 300 sy 4 sy ray alina ny trabona na 12130 dia 8 amby 7 sy 700 sy 2 reo aolona zay nafindra toerana zany anenivon'ireo site d'hébergement na 2798 raiky ambiny 700 sy 2 na 2414 reo trano zay dibo-trano na maison d'habitation inondé ary roa zany no trano zay rodana zany ao anatin'izay devitra zay député fetra zany dia ho alefatsika ny sary ity zany lay sary zay etsy akorondrano raha sy disa namana technicien ty sary ty ny amin'ny fandraisana reo trabona zany tena feno vahoaka zao ny ao gymnase makahery am'zareo tsika tsaiko gymnase io sa izy io gymnase akorondrano tena gymnase akorondrano io rano fantatra de hoe efa feno zany am'izao fotoana zao de makahery an'ireo vahoaka rehetra tsika zany ao anatin'izao tena hoe lalana mahazo azy izao zany tena mampalahelo izy fa ny zavatra fotsiny ngambany de hoe lay fankaherezana zava-dehibe de inotsika fa misy tompona andraikitra zay mahafantatra ny tokony nataony fa tsy engany député fetra mba tsy hanaovana récupération politique indray ity fanavotana anreto trabona reto zay 12000 sinistre am'izao fotoana zao mba tseritseretana indray hanaovana style Tom Cruise zany lay efa loza mahazo an'le vahoaka malagasy na Tom Cruise fa aleo mba tena hoe ao anatin'le tena hoe asa tena tokony atao le izy satria nisy fampanantenana nataonareo tsy vitanareo de midona potika misedra zavatra ohatran'izao le vahoaka malagasy de aleo mba ao anatin'le asanao zay nge ny tenenantsika teo hoe izy indray zany hitarika fivoriana le filoham-pirenena androany hitady vahaolana ao anatin'izao zavatra efa tokony nomanina zay le hoe anticipation zay le efa velo rano engagement nataony efa manana vahaolana antsika mikasika amin'ny fiakaran'ny rano fa de mahafinaritra sy matehony ty Antananarivo ty kinanjo de saika mbola totofana ary le Ambotro Manjaka fa soa zay mbola ideraintsika foana le vahoaka n'Ambotro Manjaka ray manontolo anaovana kopakopa tanana hoe navita nanosikinareo fa saika zava-doza ho Antananarivo mihoatra n'izao zavatra mitrango zao ny zavatra raha ohatra ka le 1000
hektara no tototra zany teo ambotry manjaka teo. Akoatran'izay ngambany a farany de zao vaoro volana angambzay a député fetra ataontsika roa volana teo no nitokanana le lalana atsofin'ondro tsara sotra le lalana vita pavé de le sokafa de zao zany am'izao fotoana zao tonga le rano be eny amin'inyle makinamena sy aty ambadiky ambody sy arivo ambody fasina ambatolamotsy mahafotsy aty iny a de tapaka zany any nanjanona aloha zany fa mezivezeny eny satria atahorana hony zany io hitantsika io atahorana lay ovakiko kely izy atahorana ny fotodrafitrasa sy ny mety isoroana zay mety loza mpifamovozana zany mety hitsanga dia mihidy ny lalana diga izay mampifandray antsarasotra sy atsofin'ondra manomboka anio zany hoe malemy zany ve le fotodrafitrasa sa inona le izy tsika zany tsy miteny hoe tsy ratsy le fanapaha-kevitra misoroka melo fa tenentsika fotsiny malemy ve le fotodrafitrasa sa inona le anton-javatra ohatran'izay zay ange le nitenenan'olona fa samy mahatsiaro sika député fetra hoe nanahoana moa fomba nitokanana an'iny fomba nisehona tamin'iny avelatsika zany rehetrarehetra any ho tsapany rehetrarehetra fa ohatraohatra zany ihany ny zava-misy de reo moa zany a zay resahandrareo zay kasihan'ny tanany arak'le fomba fiteny zay de mangozoozo simbasimba mivadika orelo izy député fetra zay a de eo moa zany lefa mahazatra andrareo le manao dôlamakoty de lasa voapirofo mivampotona foana le izy ateoriny zay le manapirofo le hoe misy manao perroquet raha vao miteny le filoha hoe 4 alternance ny ilaina vao mahavita fampandrosoana de avy daholo le aty ambany mandahy efatra io de avy koa sasany ty mbola mila mandahy ray a de ho avy daholo satria ireo ihany aloha mpiaro azy fa tsisy mpiaro tsony izy zany de isy arindray izy de manao perroquet kely miteny mamerimberina an'le teny ohatran'izay de zay ny tsika ilazaina hoe tsy homme d'état le misy fa homme de pouvoir ary tena le goude pouvoir mamaky andrareo le tsirom-pahefana le tsy mahazaka mahay fofombola le tsy mahazaka misy an'le seza de te hitsaringotra foana ka na eo ary fahantrana sy le fahasimban'le firenena de zavatra mahamaky azy de hoe ahoana mbola antarana an'ity zavatra ity de zay ko moa mitaky andraikitry ny vaoka sy ny fanoherana zany ibalize an'izany rehetrarehetra zany efa nambarany député fetra teo hoe tsy hipetra-potsiny tsika na mitaky indray indronareo fa fanotelony ity azafady baba samy tompony tanàna eto misaotra député fetra am'izay marina namana faniry tena hoe tsy anaiky ary tsy anaiky lembenana izahay anisan'izany ny tenako ao anatin'ny tompona andraikitry ny tika Madagasikara sy lombavambahoaka voafidy tamin'ny anaran'ny tika Madagasikara olo-pirenena tsotra olo-pirenena mpikambana ty anivo mpanohatra fa ny zavatra jerentsika sy andrandraitsika dia ny fandrosoan'ny Madagasikara ka raha ny fomba fanao nataon'ny reto olony reto tahatra amin'nomboka tamin'ny taona 7 araky ny teniko teo no mahatonga an'izao zavatra rehetra indrindra zao tondra-drano izao ny kolokolonisy avolenta iarahana tamin'ireo mpanambola amin'ny lafy maro na resaka solika na resaka tsenam-bary-panjakana na resaka fanotorana tany na resaka kalitaoana zavatra ohatra n'ireny lalana ny resahana teo atsofin'ondro tsara sotra ireny satria mbola tsy vity reny a de efa nanonjanonja mbola tsy tao mbola tsy nilatsaka akory ny orana voalohany de efa nanonjanonja nanao toy izao a zany lalana satria efa lefa ve efa somary tery manko izy io somary tery le izy ekelina mety nanampy tsara le hevitra fa ho an'ireo mpitondra ireo a de mijanona teo amin'ny hevitra tsara fa ny amin'ny fanatanterahana de tsy natao ho azy mihitsy fa raha ohatra izy ke simeterana projet natao hoe fasana tetikasa de ireo olona ireo raha fasana fampanantenana de ireo olon'ireo tsy misy tanteraka ho any akamaronoka zay ny mahatonga atsika hoe farany ny firenena malagasy de mbola sahany le ramasabomanga le tena hoe ozy misy teniteny vazivazy mampite hisidina le mbola milaza fa hoe tena tsy maharaka amin'ny floradjela fa miazakazaka amin'ny fampandrosoana tsy misy maharaka mihitsy reto ministra reto tsy misy maharaka amin'ny prime ministre tsy maharaka azy ny ekipa miazakazaka makaiza tsy hitanao miazakazaka miridana oatra ny reny sanatria tsy ampiteniteny foana izy moa miazakazaka fatany tsy mahalala ny lalana ao alehany jorombona fotsiny zay ka dia ny mahagaga mihitsy le misy karazany eo a misy roa izy na telo sisa ho samy teny efatra raha be indrindra tsy mihoatra ny reto tanako folo reto
tsy mihoatra an'ireny intsony tena tsy efa nisaiko ihany a zao sisy zao sisy efa niova hevitra raha le misy ray le enjakenjana kely zay rehefa izy de rehefa niovaova hevitra mihitsy izy de efa manomboka tsy aty amiko any namanany efa manao bonjour any namanany indao iona kely aloha ohatra mila manao essence rehefa ohatran'izay le fomba fitenindrareo de efa may ambondrona zay eo anaty lapa ao efa mieritreritra le rambony izy zay izy ty miatsapaza zany ty fa tsy mety ty an'ty anao tarzan ny misisiny ray zay indrindralisika de zay angamba fa dia manjary ohatrany bahana betsika amin'ny fandaharam-potoana zay efa nalaminy teknisianina sy ny atonivony televiziona MBS sy ny radio mada fa dia ankasitrahany isika rehetra nanaraka hatramin'ny farany zao fandaharana izao raha sanatry nisy ny nampalahelo raha sanatry nisy ny tsy nety dia averinao ty aminay fa nitanjonay dia tsy misy afa-tsy ny hoe anatsarana anovan'ny anatsarana ny fiainan'ny piraitan'ny ny malagasy rehetra ary mba hanovan'ny mpitondra fanjakana misy am'izao fotoana zao re tsy mety ataony amin'ny fitantanana na raha-pirenena ary mba najanony an'le oeraoera fa tena hoe mba matotra mba olon-dehibe amin'ny fanapahan-kevitra sy ny teny zay atao de ao anatin'izany no ametrahana ny veloma mandra-piresaka amintsika mianakavindray veloma tompoko eny ary de ho antsika rehetra zany rehetrarehetra zany de mame fotoana ho andrapitsondray solombamboaka hafandray ny ara-dalàna amintsika de aloha hevitra sy ady hevitra hafandray no entintsika eo tsy tafaresaka n'le raha kroma isika fa ivenina fa raha malalaka ny fotoana rapitso na aorianan'izay de ho resantsika zany rehetrarehetra zany makasitraka tompoko lahy makatelina tompoko vavy